Eny ary tompolasy tompovavy tonga ny fotoanan'ny fanomezana amin'izao fotoana izao andro vaovao isika alarobia 20 febroary 2024 ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ihany no miaraka aminao ary dia ao anatin'ny ora roa sasany no anarahanao ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'ity alarobia 20 febroary 2024 ity anterina ny arabam-bampirarintso antsika mianakavy na ianao eto antoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina ataontsika arabany manjaka miadana tsy misy anavahany io fa dia samy mahazo isika mianakavy zany tsy adonona ny misaotra n'ilay nahary satria raha tsy teo ny fitantanany sy ny fitahiny tsy afaka hiarakisika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo ny fandarantsika moa ny miara-manonja MBS Radio Mada dia rahanao amin'ny Radio Mada rahanao amin'ny MBS Radio amin'ny fahitalavitra MBS eo ihany koa ny YouTube sy ny Facebook averimberina foana zay satria samy manana ny fomba afahany mandray sy manaraka ny fandarana isika mianakavy ho an'ny eto antoerana eo ihany koa ho an'ny any ampitan'ny ranomasina any eny tsy efantsefany eny indray ohatran'ny miraikidraikitra ohatran'ny miramma ho isika ny resaka connexion sy ny sisa ny milafin'ny teknika any zany fa dia tsy manino zany fa fantatsika foana arakitsika foana ny fandarana teknisiana tsy azo adonona ny anomezana an'izy ireo ny fisaorana satria tena manao ny ainy tsy ho zavatra ireo teknisiana marobe ny fianakaviam-be ny teknisiana amin'ity miara-manontsy ty no tiano tenenina amin'izany na ny eto amin'ny MBS na ny amin'ny Radio Mada na mikirakira ihany koa zany ny resaka tambajotra sy ny rehetrarehetra any dia omentsika fisaorana manokana izy ireo akoatran'ny izay dia ny fandehan'ny fandarantsika rehefa alarobia moa zany dia miakatsehatra eto Andriamato Motarson alleloia izay efa tsisy vina amin'ny tsika izy mitondra famakafakana toy ny mahazatra dia mbola hitatsika miandalana eo ny pisehatra atao anatiny ity fandaranty namana fanira zavamanantany mbola ho avy eo ihany koa izy fa efa ny andalana any dia izay no ilazana amintsika hoe irariana ny afahanao manaraka hatramin'ny farany ny miara-manonja MBS Radio Mada sanatria tsy hoe tsy manan-katao ka ndeha anaraka miara-manonja MBS Radio Mada sanatria hoe tsy hita zay ataona hoe ahoana dia hoe ndeha mba andany andro tsy resaka fandanian'andro ny eto tsy resaka an'izany mihitsy fa tena atao zany tony fandarantony mba hitondrana fanazavana sy atonga ny saitsika mahatonga ny fomba fijerintsika mba tena hoe mahita ny tena tokony ho hita zany mahita ny zava-marina rehetra satria dia misy ny zavatra marobe eny amin'ny fiarahamonina eny tsy fantatsika ary fahinin'ny sasany mihitsy tsy ampahafantarina ny vahoaka malagasy na hoe inona ny ao ambadika ity inona ny dikany ity inona n'izao miara-manonja MBS Radio Mada tompoko dia mitondra ny anjara brikiny rehefa alarobia ohatr'izao ihany koa dia ho avy eo ny député fetra izay filohan'ny parlementaire tiako Madagasikara zany eo anivon'ny parlemanta eto amin'ny firenena sady député ihany koa voafita amin'ny alalan'ny tim tao amin'ny boriboritany fahadimy zay ny fandaram-potoana amin'ny ankapobeny fa dia ho hita eo ihany zay no ela tompolasy tovovavy fa hiditra amin'ny votoatiny resaka isika raha hoe ny vaovao nalaza aloha zany tao anatin'ny 4 ora 27 ora dia maromaro ihany eo aloha zany ny hoe mitodika any Turquie sy any Syrie ny mason'izao tontolo zao tamin'ny horohorontany tena mahery vaika dia mahery vaika 7.9 Richter izay miteraka fahavoazana be reny building be reny tsy ampita hoe ohatran'ny building iza na ohatran'ny building iza fa renitrano joalajoala be reny tonga dia menjera ohatran'irele ohatran'ny fasika sa ohatran'ny glasy mitsonika sa ohatran'ny inona dia misy olombelona toditra ao dia mbola mandeha ny famonjena sy ny fikarohana hatramin'ny izao zany dia misy ny zazakely izay voateraka dia avitra dia misy ny akizikizy madinika vavikely dia mientana mihitsy fo nahita ny sikirina avy any amban'le beton be sy vy be sy korotana be
de velona somatsara fa any ambany tany any aloha mbola maro zany no tafahitsiko any de manao ny famonjena zay arak'izay tratra ny any atoerana na ny any Turquie na ny any Syrie fa ny any Syrie ny tena olana satria Syrie firenena miady ary efa potiky ny ady de zao ndray mbola potiky ny orohorontany raiky io dia tratrany sazy ihany koa nefa Syrie eo amin'ny raisam-pirenena vokatry n'inona vokatry ny atao hoe dido vokatry ny dido sy ny hoe etany-po fotsiny ataony Bashar el-Assad izay ampitatana any Syrie de mivahoaka no fafankihoany zay le izy zay ny Rosianina ny tena namany nefa zao tratran'ny orohorontany etsy efa potiky ny ady mbola tonga indray ny orohorontany dia mafy de mafy tena sahirana ny any Syrie ary misy andraikitry ny mpitondra ao amin'izany firenena Syrianina zany ny amin'ny hoe tsy fahalavy rariny ny fanampiana zany ny olona avy any ivelany te hanampy fa ianao mihitsy ny fihetsika ao anatiny no manahirana de ny Croix-Rouge miantso hoe mba vaao le embargo le akivy atao amin'ny Syrie de ny Rosianina no miazakazaka hoe anampy zay fa anao afaka hoaizy eo rery tsy vitanao rery io satria tena ngeza be ny fahavoazana fa i Turquie zany aloha dia malalaka ny fidirana ny Turquie ka raha famonjena ny Turquie zany sy famonjena ny Syrie de manano sarotra ny famonjena ny Syrie noho ny famonjena ny any Turquie ka ny any Syrie de misy dirany ny mpitondra fanjakana tary amin'ny Bashar el-Assad ao amin'ny fireneny ianao hatramin'izay matikamboka anao zay ohatra zao ny anay ny Rosianina ihany sisa manampy amin'ny fitaovam-piadina i Russie fa fitaovam-piadina miteraka inona zay le izy zay zao anao zao tratrany tena hoe loza voajanahary tena Andriamanitra mihitsy no atao hoe eo an'izany loza voajanahary zany zay ma hoe loza voajanahary sy resaka hoe zanahary zao anao kofina tanteraka de izany le izy iny aloha zany tsy maintsy noresana satria vaovao maneran-tany de sika moa tam'ireny maly efa nanatsoka lesona ihany hoe raha vao misy am'zahatra mitranga ny ivelany any atao hoe catastrophe sisa loza rehefa hoe loza dia miazakazaka izao tontolo zao reny ny tsunami tany Japon hitatsika taona maro lasy zay to ny orohorontany tondra-drano sisa miara-metsika fa ny eto Madagasikara ne isika ihany koa mba tratrany loza voajanahary fa efa betsaka ihany koa zay fanampiana nataony tany ivelany zay fa maninona ny any ivelany no atao hoe mienoeno aloha am'izao fotoana zao tsika zao vao nandalovan'ny cyclone teo tsene zao nisy eneny tsy manan-kialovany nisy ny namony any na hoe tsy de mitovy amin'ny tany Turquie Syrie ary fa zao ny olona am'izao fotoana zao dia somary makamaka sisiny aloha inona ny anton'izay de zao le tsy fampitokisana tsy de atokisan'ny any ivelany tsony tsika satria raha vao ampinitsika de mametra-panontaniana foana ny olona hoe nahoana ny tena tonga any amin'ny tokony naleha ve le izy kinenao ary tsy voatsitsinjo sy anina efa menomenona ny olona hoe zay tsy nahazo aiza ny carnet sy ny sisa zay fatapatatra ihany mahazo sisa zany no fiovany amin'ny fokotany any zany tam'ireny vatsitsinjo hoe tosika fameny hoe zany ara tsy voave atsika tsy voafehan'ny tompona andraikitra ny fizarana an'izany de inona moa no atenainao indray zany amin'ny fanampiana manaraka eo alohan'ny olona manampy ny Turka sy ny Syrianina toy zay hoe hijery amin'ny Madagasikara ny mason'ny olona zany zao de mitodika any Syrie sy mitodika any Turquie zay mason'ny olona maneran-tany fa hoe Madagasikara ve tena tsy any mihitsy zao ny mason'izao tontolo zao na ny Nations Unies na ny iza ka raha hoe angataka sika sy zao tsika angataka ndray hoe resaka vola anaovana fifidianana angataka de hoiteo aloha fa mbola resahana miaraka amin'Andriamatoa Motarson moa zay resam-pifidianana zay rehefa aveo sy fikarakarana sy ny sisa fa nytiana ambara de hoe ny any ivelany dia efa za tsy teny hoe malaina fa efa mitandrina be amin'ny fanampiana amin'ny Madagasikara mitandrina be reny ny vola tamin'ny atrehana ny coronavirus resabe ny reny tany an-dafy tany mahamenatra mihitsy fa nga Madagasikara rery tompoko ny mena vola hiatrehana amin'ny coronavirus firenena be dehibe indrindra ny taty Afrika fa ny tsika teto na be resaka ny eran-tany indrindra
na be resaka tany ivelany tany satria ny reneny zatra misy tatitra mazavabe tsara hoe inona nyty ahoana nanaovana nyty sy ny sisa ny olona hoe vaksiny ny atsika CVO no natao tamtam sy natao matrakazy hoe zao hoe makatsy ampiasaina tamin'ny Vietnam hoy zao hoe nefa nanao vaksiny ihany miala amin'ny ebesomary nefa ianao mangataka any ihany de zay no mahatonga an'io voainga kely tsika nandalovan'ny cyclone fa mangatsiatsika ny international tonga de fijery mahitsy zany mangatsiatsika satria ny fitantanana tsy ao malaza tsika hoe non droit malaza tsika hoe tena hoe tsy mangarahara zany rehetrarehetra zany de inona ary nataon'ny olona eo nefa ny any Turquie sy ny Arabia Syria zany tratra ny orohorontany tsy hoe manamaivana ny any akory fa rehefa ny olombelona de ny olombelona jereo mifetsehany zao tontolo zao fa teto Madagasikara rano be kere zao zany zao efa misy ray tapitrisa mahery indray am'ty le tsy fanjaritsaka ty fa menazé de miakatra foana le chiffre miakatra foana manao mitenytsika hoe zao ka ny olona efa mailo ny olona satria sao de hoe vola aripotsina fa eo anelan'elan'izay nefa etsekilany ny vahoaka malagasy hatrany aloha no mifafankihoana raha tokony azo fanomezana raha dia tsy azo satria tsy nohony le vahoaka malagasy fa noho ny tsy fetezam-pitantanana eto amin'ny firenena zay le izy anisan'ny vaovao sokadina ihany koa zany amin'ny resaka hoe vanille hoe tena jerena am'izay ty vanille nyty sy ny sisa de io moa zany hoe fivorina fivorina taro jerena akaiky ny resaka fanondranana ohatrinina marina sy ny sisa de mbola tsy vaovao foana hatram'izao tamin'ny heritaona le nisy an'le akoatra vidina vanille de nisy an'inona moa ty le resaka hoe vanille avy any Madagasikara hony teneniny any an-dafany CMR cancérigène mutagène reprotoxique oxyde d'éthylène hita tamin'ny vanille bourbon tamin'ny heritaona le nalaza be iny zany mbola ao anatiny daholo de hoe hovahana ny olana sy ny sisa io resaka vanille io tompoko politika mpanjakana amin'ny akapobeny mihitsy no tena hoe mila afana mamany io fa tsy resaka tselitselika ohatra mividin-javatra hoe miakatra mividin-javatra hony de mitabataba ny olona de lasa midina kely etsy nosy be na etsy petite vitesse de mijerijery kely amin'ny épicerie de ahoany ty fa nga zany io be de be ny antony mahatonga an'izay ka raha hoe hitsabo an'zany vanille an'zany mila fahaizany io fa tsy vitany resaka tselitselika ary io efa naharitra de mbola manao toy vakana foana hatram'izao nefa fampanantenana hoe milaminy io hoe tonga de zao mividy mivariny ambany sy ny sisa aiza zay milaminy eo de lazaina misy resaka ambadika politika sy na ambadika politika io na tsy ambadika politika resaka varotra dia resaka lalàny tolotra sy ny tinaty resaka kipitsipitsony amin'ny tontolo mivarotra miditra ao daholo zany rehetrarehetra zany fa eo ny politika fanjakana mantsy ray aman-dreny be ary ambony ery ka raha vao tsy voafe zany le izy de mitatra le izy mitatra mihitsy be de be ny régime mifandimby fa zao zany zao de io vanille io foana efa tsy de nisy ny resaka izy io tao ao izy ty mbola misoko miadana any an-sambavany ihany mbola misy tsy faly matoa misy tsy fahafalianao de misy aretinao zany ary mitsabo antony tena any amin'ny fotony le régime nefa efa tapitra amin'ny mandaha amin'ny président ny république de inona moa zany no atao anatin'ny hoe fepitoana esany eo ny olona nefa sahirana any ary io tsy olona raina roa fa manjatonjatony amarivo no miaina ao anatin'le vanille misy sehatra be deabe mantsy izy io de manahirana be le zavatra ka de zany zao de fa nisany hoe sary ratsy ho an'ny Madagasikara vao marena teo ny tenanay no nieno vaovao tamin'ny fampahalalam-baovao avy any velany io mihitsy ny resahany maloma tsy nisy fivorina io mihitsy ny resahany io vanille Madagasikara io hoe tena sehatra tokony roborobo hoe loharanombola ny firenena de nefa zao de mbola tsy tafavoaka ihany normal ny olona raha miantso hoe vonjeo zay dada zay lely izy normal ny tatsa raha miteny hoe vonjeo zay dada président Ravalomanana ny dada tiana tenenina am'zany io normal izy satria miteny an'izany satria
tany amin'ny talohany 7 tsy de nandrenesana an'izany hoe problema na vanily zany fa maninona am'izao no tsy mety regle foana io zavatra io maninona misy antony ao zany inona ny antony tsy fahaizana am'fe an'le izy fa tiany hoe tsy vita ny resaka ambony latabatra resaka ambony latabatra ilaina fa ny fijerena any amin'ny kipitsipitsiny any amin'ny fotony any mihitsy ny resaka manodidina international sy zany mila jerena daholy ary misy olona hoe ilaina hoe spécialisation amin'ny zavatra ohatranytony fa tsy mandeha ho azy tsika ve de resin'ny Seychelles tsika ve de resin'ny Comores ary le vanille fa nga ianao rery manao an'io io filera vanille io nga Madagasikara rery efa be deabe ny firenena manao an'io fa tsy tsika rery akory fa ny atsika hatra amin'izay tany amin'ny tany tena hoe atokisan'ina satria tsara le izy zao le izy mikororosy de mampalahelo lay toe-javatra farany resantsika kely resaka hoe Clémence namana Clémence moa zany hoe miakatra fitsarana de misy didy nivoaka 12 volana sazo miantona sy ny sisa de iny moa zany le izy fa ny hoe lecture politique ny olona maneho hevitra ny olona zany rehefa mivoaka iny didy iny de eno ery sery hoe ny dikan'iny zany de hoe or Clémence mipetra tsara ianao zany lecture politique ny olona eno rehetrarehetra eny petra tsara ianao maninona ny hoe heritaona de maneho hevitra ny olona de hoe anatin'ny heritaona ianao zany ry Clémence mipetra tsara aza mipelipelika aza miteniteny sy ny sisa matolo izy hoe sazo miantona va metsiketsika eo anao zao tonga de tonga de milatsaka zay milatsaka any zay zany lecture politique ny olona amin'ireny zavatra ireny dia iny moa zany lay izy anahoana ary ny toyan'ny raharaha Clémence ihany ko fatatsika fa izy moa iny metsiketsika iny izy ary maneho hevitra ihany ko manana ny fomba fanehoany hevitra izy sy ny fomba fiainana zany fa de andao aloha hoaventsika ho arahana kely ny fitombaovao momba ny raharahan'ny Clémence teny amin'ny fitsarana atao anatiny ty miara-mononja MBS radio Mada ity apatsahivitsika kely ny tatitra nataony ny mpanao gazety ny MBS dia aveo hiditra amin'ny votoatin'ny fandarana isika andray ny mpisehatra voalohany Andriamato Motarson dahoary ho arahantsika andrarahan'ny Clémence efa laza ampahibe maso i Clémence Rarinirina fa ho candidat ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra amin'ny fifidianana ho avy noho izay antony izay dia nitadiavana fomba rehetra mba ampanginanay hoy Clémence Rarinirina toy ny raharany samborana azy tetsy Akorondrano no ny etsiky ny fikambanany taxi Antananarivo renivohitra na ny FTR ny 9 aprily 2024 no antony ity didim-pitsarana ny voakandroany ity. Efa fantatra ve Clémence Rarinirina fa manana ambition hijery an'ity tanàna nompo te anareo ty de tadiavana kombonana ny vava de tavana tsy andray andraikitra de tavana anao an'izao rehetrarehetra zao zany ny zavatra misy mialatsina fa miteny an'izany satria zao raha miresaka tsika hoe fahaleovan-tena ny fitsarana de tadidio fa nanim-pitsara raha de mitaky an'izany hoe apetrao ny tena fahaleovan-tena ny fitsarana fa rehefa tena tafapetraka ny fahaleovan-tena ny fitsarana raha ohatra ka samy niakatra fitsarana taty daholo za sy reny député sy reny gouverneur sy reny taritarika olona an-dalambe sy sisy reny nanginy Clémence fa manoloana an'ilay fijery fitondrana ny tanila be hitapirenena mialatsiny kosa ohatrany lasa mitrotra ny tena ao anatin'izany hoe zany ve natao hoe fanjakana tandalana voapirofo zao fa manjaka ny mizana tsindrinila amin'ny fampiaran-dalàna ho hiatra ny Clémence Rarinirina fa maninona rehefa Clémence Rarinirina no mijery maso ny vahoaka n'Antananarivo noho ny letrezana noho ny fitantanana tsy mahomby ary rahantsika mahita ho zany amin'izao fotoana zao de maninona no tsy maintsy nitsamborona nefa mbola tsy tonga teny atoerana akory mbola tsy nitenina de ary mbola tsy nanao déclaration kabary akory raha tonga teny amin'ilay toerana fa mbola teny an-dalana maninona no avy hatrany de misamborona ary tsy namelana androany 7 février raha tsy namoahana anio didim-pitsarana zany hoe 12 volana hatranomaizina sazy miantona mety tenitsika hoe sazy miantona ve tsy de maninona zany eny amin'ny lafindray mety ho zay fa amin'ny lafindray raha mijery ato amin'ity fitsarana ity tsika de vao miditra eto tsika de zao misy ao ny atao hoe fandanjana milanja mitovy tsy misy olona tokony hoe ambony lalàna tsy misy ambany lalàna fa mitovy daholo raha voasazy androany tokony voasazy ny député tokony voasazy ny ben'ny tanàna rehetrarehetra reny nidina an-dalambe reny
fa maninony ireny tsy voasazy fa maninony zarery ny saziana ao anatin'le izy faharoa manarakarak'izay miresaka n'le resaka sazy miantona ihany a le sursis mazava loatra fa za de tsy afa-po amin'ny didy dikan'izay tsy maintsy ampiakatra ndraraha amin'ny fitsarana ambonimbony kokoa. Intsivy no ny akanidina tamin'ny fitsarana Iramatoa Clémence Rarinirina ka ny mpitondra fanjakana malagasy mihitsy no nitory azy tamin'ny tindray mitoraka ity ka nanomezany afatra mampieritreritra ho an'ny Andry Rajoelina. Tamin'ny tindray mandeha ity a dia ny fanjakana no nitory ahy, fanjakana tarihanao Andriamatoa Andry Rajoelina no nitory ahy. Tsotra kely ny anoteneniko a misaotra betsaka fa ny fahefana tompoko a tsy misy marina fahefana maritra mandrakizay zany eto amin'ity Madagasikara ity. Eny ary zay tenin'ny Clémence faran'izay hoe tsy misy manana fahefana mandrakizay eto amin'ity Madagasikara ity a, ny fahefana dia mandalo ary ny fahefana dia ampindraminy vahoaka mandalo ny eo amin'izany fahefana zany ka hiditra fifidianana antsika amin'ity 20 sy 20 ity raha ny daty. Andriamatoa Motarson alleloia faly miarabanao aloha eto amin'ny plateau indraytsika MBS Radio Mada iresaka za tsy hita hoe iresadresaka fa tena iresaka tsika amin'ny raharaha zany zay ho fakafakaina eto ndao ary sa tsisy dia manantitra ny arahaba mba hampiraritsoana ataon'ny faniry a rina mialatsy faniry efa avy any e ho an'ny mpisehatra rehetra mpanao tsy lazaina ty amin'ny MBS ny Radio Mada miraba ireo olona rehetra na ny eto aterana na ny any ampitan-dranomasina manaraka izao fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS izao. Verina kely amin'le raharaha Clémence teo Madame Clémence moa zany verina kely amin'iny ny tsy de azoko loatra amin'ity le fitondrany ity amin'le fitsarana tsy mbola raha tenenina amin'ny fomba fitenin'ny olona hoe le vin n'est pas encore consommé ozy ny vazaha zany hoe nandrotsaka divin ianao de mbola tsy nisotro anao de meloko ianao zay ary zay ny ohatrany hoe mampalahelo amin'le izy ohatrany lasa tena hoe procès d'intention mihitsy le izy satria le acte mbola tsy eo de zay nanaovany de zay ngamba nanaovany an'le izy hoe dia io moa ohatrany hoe droit d'autorité de la chose jugée zay zany nanaovany an'le izy hoe de sazy miantona no atao aminao Madame Clémence satria tsy mbola nisy consommation n'le acte zay ngamba ny lecturan'izy fa ny interprétation am'izay moa rehefa aveo hoe politika ohatrany hoe ibahana anazy tsy anao ny etsika fanaony sy ny amin'ny filazana ny zavatra tsy de mipetra tsara fa aza mipelipelika antsony aza miteniteny mandeha loatra ny zavatra eto amiko hita maso hita poko hita-pirenena nke ny zavatra tsy mandeha eto amin'ity farita commune Tananarivo renivohitra ity renivohitra Madagasikara vo eto no hitan'ny olona dozy ny olona hoe raha eto ara zany no ohatran'izao maika ve fa tena mariny zany ry vahoaka maika ve fa ny any amin'ny faritra tsy de kitotosy tsy hita tsony ny ilazana azy zay mihitsy le zavatra ka de zao miomantsika hanao ny fifidianana amin'ity 20 sy 20 ity ny resaka zay tamin'ny herinandro le hoe mila mitandronytsika ary za mihevitra fa ny atoko timma sy ny tompona andraikitra reta ato amin'ny atoko timma de manaraka akaiky sy mijery ny fomba atao mba tsy sy ny alabato eto amin'ny firenena mandritra izany fifidianana zany satria efa nalaza be le hoe mialoha mandritra ho arina mialoha mandritra mandritra aorina ka eto zao tsika aty aloha zao aloha tsika zao aty aloha dia zay mihitsy le izy rina aty aloha tsika dia ambaratsika hoe zao nke le zavatra mitrangy zavatra ny tenenina tamin'ny heriny mantsy de ny teninareo hoe to lasa teoria be le zavatra ny teneninareo de zany ve de ahoana ny fahazahoan'ny malagasy an'izany de averina azavaina aminareo le izy satria tsy mitovy marina ny fahazahoantsika azy raha tsy mipetraka tsara le olana satria misy namana tany Paris teny hoe misy mety misy nisy ozy ny bureau fictif tamin'ny 20 sy 20
tamin'ny fifidianana président birao tsy misy a de fironona hoe nisy a de misy vokatra 70 isanjato mahery a any président Ravalomanana de ny ambiny eo ny zarain'ny olona rehetra ka raha misy birao maromaro tamin'ny tenen'le namana tany andafy moa zany a dia ny tena izy hoe keritrereto raha ohatra misy birao 500 sy ohatran'izany a na arivo a manerana ny Madagasikara amin'ny distrika rehetra de efa manana tombony a any amin'ny 5 hetsy na 7 hetsy any le olona omena tombony a am'izany zay aloha zany le olana tenenina aminareo vahoaka mba ho azonareo tsara ity bureau fictif ty a ny tao amin'ny CENI rery no mahafantatra manao hoe teto le bureau fictif fa tsy fantatra le aty am'le mpifaninana le candidat sy ny mpanara-masony de ry zareo no manao an'io ka zay tamin'le valim-pifidianana mantsy ny président Marc Ravalomanana no resy fa ny président Rajoelina no nandresy zany hoe le bureau fictif zany hoe nanomevahana ny candidat Rajoelina mazava loatra mihitsy am'le mpandresy de mety hoe famatika mantsy zay mihitsy le izy ka ny ekipany senisiny anina ny tao nanao an'le doublon nanao an'le bureau fictif mba ampibotsina an'le taremarika le atotanisa azon'ny candidat ndrotsaka filohampirenena moa zany de ny candidat lany tamin'izany fotoanandro zany ka mba tsy iverenany zany tsony zany a no mahatonga atsika hoe aleo a resahana de ny zao le ny zavatra tokony ho atao a anafoanana ireny resaka bureau fictif reny hoe mba tena bureau misy tsy mitovy mantsy ny zavatra misy eto amin'ity firenena ity za de milaza am'rino zahako za Montarsona nahita sekoly anankiray tany amin'ny fokotany tany amin'ny tany be andrefana tany zany ambanja zany any am'le tanina kely Madagasikara iny EPP ao amin'ny fokotany a EPP ray efitrano ray zany ny zava-misy eto amin'ny firenena fa aza mihevitra tsika malagasy hoe de efatra ohatra ny etsy amin'ny Sikoara na ety Peflo na ety Ananina na ny any Antsirabe na ny any Fianaratsoa ny EPP ray na ohatran'ny hoe ny any Ambatondrazaka ny any tsy zany ary tsy zay rery nefa mitranga ohatr'zay a fokotany anankiray tokony isy EPP de efitra ray a de ao daholo le klasy rehetra de mpampianatra anankiray zany misy a ka mora amindry zareo no manao hoe amin'io efitra EPP anankiray ataon'io a de asiny a birao anankitelo enao ve eritreritra hoe tsisy afa-tsy efitra anankiray ao anatin'le EPP an'le fokotany fa ary zareo mahafantatra fa ray ihanyny ao a fa de ho ataony fotsiny hoe anankitelo de ataony anankiroa fictif zay ange le zahatra mitrange zany le ayatsyevanana de mba elana am'izay indrindra mahatonga anazavana amitsika menakavy hoe le zavatra mitranga re tompoko a de aleo angatahana ny CENI a amoka ny coordonnées UTM inona moa le coordonnées UTM rehefa mijery carte ianao a saritany zany eny amin'ny sisin'le saritany a misy fangitra am'le saritany a menavaratra atsimo a menavaratra direction nord ozy ny fitenenana sy ny atsinanana sy andrefana misy fangitra koa de apetraka amin'iny a fangitra misy an'le EPP hoe zao ny coordonnées fangitra UTM am'le birao mpifidianana de apetraka eo am'izay hoe amin'iny fangitra iny a hoe efitrano roa na telo na ray no teto amin'ity toerany ity apetraka zany de apetraka ao anatin'ny atotana données an'ny CENI zany tsy maintsy apetraka zay référence kely zay hoe ity fomba fiteny azy moa zany de hoe ploteny eo anaty karta apetraka amin'ny karta mihitsy a le ohatran'ny sary kely reny manondro hoe teto birao mpifidianana de eto misy am'le sary kely anankiray a ohatran'ny hoe baolina kely anankiray a asina hoe birao mpifidianana telo zao ny coordonnées UTM io birao fifidianana io a de birao mpifidianana telo ny tao am'izay a miara mahafantatra daholo ny candidat rehetra pirotsaka ho fidiana rehetra hoe mila manana délégué mpifidianana ho an'ny bureau de vote
telo izy a bro-pifidianana telo a na efatra na roa a na ray fotsiny a eo am'le toerana mba mila précis tsara zany le isany rao fandatsaham-bato fa tsy zay tiany seni apetraka eo no hoanina satria ny olona indraindray mieritreritra hoe epp zany misy efitra maromaro zany nefa tsisy afa-tsy anankiray le izy na roa de izy mety manao hoe efatra na dimy satria ny T1 T1 2 3 4 5 T5 a tokony ho efitra dimy de ry zareo rery mahita de apipiny eo ka mba tsy hahafahany manao an'izay indrindra nanao hoe amena ny coordonné UTM an'le toerana de amena ny référence eo am'le izy zany coordonné de hoe isan'ny bureau de vote a teo amin'io toerana io a de reto avy le bureau de vote misy référence moreny misy famantarana tsara mihitsy zao isany de zay hoe ariananina de mipetraka eo a tokony ho ananany seni zay zavatra zay ahoana moa fomba anaovan'ny seni an'zany tsy nyresaka an'izay mihitsy zay tamin'ny heriny fa nitsotra anaovan'ny seni an'zany a de maka cabinet izy ao anatin'ny financement tokony ho ananany seni zany a cabinet na olona na géologue na mine na ingénieur de mine na géographe a na ny topo a mametraka an'izay coordonné UTM zay de ny seni mametraka an'le référence an'le bureau de vote hoe bureau de vote zao a zao ny référence zao zay fa tsy misy mandingana tsy misy fomba ametrahana bureau fictif zany mihitsy satria le bureau fictif varavarana misokatra makany amin'ny alatra zay zay ka mba elana am'izay de aleo a omena ny coordonné UTM an'le bureau na telo na roa na nyray aloha a tsy de hoe marobe fa zay ana misy zany sa existe hoe epp ray a efitrano ray mpampianatra ray klasy tsy fantatro telo angamby izy tam'izay tao anatin'le efitra tsisy w tsisy latabatra ho an'ny mpampianatra zany epp amin'ny fanjakana an'ny fanjakana moa rehefa epp mba ampazava tsara an'le resaka de aleo atao ohatran'izay de rehefa vita zay a de samy mametraka an'izay apetraka ny seni mazava tsara zany hoe ato am'ty community a tia ny carte de reo ploté voapetraka tsara eo am'ty carte misy an'le community a le bro-pifidianana de ao koa ny hoe ao ny amy district de ao ny amy région de ao a faritry Madagasikara fa tsy mandingana tsisy hevitra mihitsy ahafahana manao bureau fictif raha vao mipetraka zay ary de fantatro raha ny tokony ho izy candidat rehetra tokony manana olona afaka manao an'izay alaina amy GPS mantsy io coordonné UTM io inona le GPS global positioning système satellite tsy satellite andra malagasy fa satellite andry zareo a anina rehetra ohatrandre le telefona very reny de makany amin'ny polisy de arana de hita hoe ary ohatra zay le izy a ka inona moa ny zavatra mitranga mantsy nisy toerana naleko taito Madagasikara tany be vaondrano zay any akaikiny any Fianaratsoany zany be vaondrano zany any akaikiny misy an'ty Petra Kotondrina any ambanivohitra be zany any akaiky ny Sonerana setsetra Kialamavony fa any akaiky ny Kialamavony mihitsy le be vaondrano fa tonga zay a satellite anakiroa no hita eo anatin'le GPS de nanao asa teo zay a lasa satellite efatra dimy manaraka anay eo amin'io toeran'io resaka renakibony tamonina le anareo tam'zany ohatra zay dia manaraka anao izy zany a de anao maka coordonné izy ko mijery zay zavatra jereny moa zany hoe inona marina no ataon'reto olona reto satria misy fiara misy anina fitaovana niaraka taminay de manaraka an'izay ka zao toerana rehetra eran'ny Madagasikara eran'izao tontolo zao zany a de ahitany GPS a mifangitra misy am'le toerana de iny fotsiny raisina tsoratra hoe eto am'ty epp ty a dia raisina tsoratra de le epp misy efitrano telo de efa raisina ao tsoratra melo zany de sao de manangatra ny seni hoe efitrano diminy ao fa tsy telo zany de eo de efa mazava zay mantsy zao andre mato motation efa tena lafin'ny teknika zay hoe GPS zao tena fanarahamaso fa le andraikitry le olom-pirenena tsirairay mihitsy amin'ny fanarahamaso hoe tena any amin'ny fokotany rehetrarehetra any hoe tena tsy manaiky ny olom-pirenena
raha hoe misy mieritreritra nodikodina sy ny sisa ahoana ny momba an'izay satria raha ohatra raha hoe tsy atokisanay seny zao hoe sy ny sisa e nareo hosoloana sy ny sisa nefa le olom-pirenena mety varim-bariana de mety ny eo ihany ny eo sy ny sisa ohatr'izay e de le olom-pirenena mihitsy mila mandray ndraiky raha isaky ny fokotany tonga de arao maso amin'ny atsipriany ahoana ny tena hoe fanentanany olona am'izay le hoe fanaraha-maso izay ny fefikaima zao miteny hoe anara-maso ny avanivela miteny hoe anara-maso fa le olom-pirenena tsirairay karazana pression zany avy aty amin'ny olona avy aty amin'ny vahoaka le fanaraha-maso ka izao le izy rina mainga any amin'ny lisy-pifidianana zao le izy rina tena anjarany rina anjara fanify za fa manao mpisehatra mpisehatra misy a manao tiako resany tsy vazivazy zany a tsy hoe somary mitsikitsiky zay sirina de hoe manao vazivazy fa tena resaka matitra mihitsy ty ny fanetanana ny vahoaka de atao tsy akiato manomboka zao mandra-pahavitany fifidianana hoe makany amin'ny fokotaninareo misoratra anaranynareo alay visary raha ohatra ka rehefa misoratra anaranynareo satria misy président ny fokotany efa atao hoe efa omendry zareo paipaika hoe mba azy zay ohatra aloha tsy mpifidy atsika aza de atao hanina loatra misy ange zany e ary matory président ny fokotany reo hoe everina hoe hosoloana indray am'izao anomboka zao ny fandraisana ny anaran'olona zay misoratra amin'ny listra fotoana mandehany zay zao janvier fa tapitra de février hiverina am'izay tsy kesenao rina rehefa aveo hoe lisy mpifidianana Ka zay fa ny indrindra. tiana olazaina tsy hitsahatra ny fanentanana atsika vahoaka malagasy andray anjara amin'io fifidianana io misoratra anarana aloha zao any amin'ny fokotany avy etrany fa aza miandro tsony ka ny mpanoratra anarana ho no avy eo tsisy tsony zany reny a rehefa misy tapitra tamin'ny problème 31 zany fa de zao makany amin'ny fokotany de alay visaro raha ohatra ilaina mba hopirofo hoe soratra tokoa nareo raha ohatra tsy hita l izy amin'ny tena fifidianana mantsy eo vo anahirana be zany hoe makariko nefa ny makany amin'le sous-préfet misy 50 kilometatra tsy vita zany ka de zao mila miomantsika alohan'ny fifidianana misoratra anarana andeha foana ny fanentanana hoe inona indray no atao rehefa tonga akaiky ny fifidianana de inona mila miomana amin'inona tsika mbola andeha dolo ny fanentanana an'zany rehetrarehetra zany inona mahatonga anay anao an'izay mahatonga anay eto anao an'zany de zao malaina anandratsy zay zay indrindra hoe nisy any ny doublon fa mba kely izy tam'ty ka tsy zay no ilaina fa tsisy doublon mihitsy zay no tsisy bureau fictif mihitsy de hoiteo hoe iza ny latsaky ny folo isanjara ary lisy mpifidianana mazava tsara zay fa tsy lisy mpifidianana fopla zay mihitsy rina ka zay le izy zay no matoko fa ny fomba hoe natoro atsika zany zay hoe aza mana tsika vahoaka malagasy aza mana le namana ny ampitan-dranomasina ny teny an'lizy fa rehefa raikitra zay tokony anery ny kandida rehetra zany zay mieritreritra ilatsaka tokony anery any seni ny seni mantsy ny seni ange tonga de ny ihany itsika ny mandeha leo reo tsy atoko isan'reo fa aloha hoporofona mihitsy hoe fa ianao olo-pirenena manoro hevitritsika hoe zao no atao mba tsisy ny bureau fictif de hoite hoe manaraka manorohevitra hoe zao ny amin'ny lisy mpifidianana azavaina de tsara hoite hoe anaraka ve ny seni sa tsy anaraka fa raha mba maniry reo no eken'ny olona sy itokisan'ny olona mba hanomboka an'izay fa reo ange vo mipetraka fotsiny izy rehetra hoe reto sy retoreto mpikambanao de efa tsy atokisan'ny olona reo nefa ohatrany tsy mana-pirofo zay ny fahatokisana ange asehonao amin'ny asa ataonao no ahitan'ny olona hoe to mba atokisana ihany izy zany ka de tenenina aminareo hoe tokony anome an'le coordonné UTM ny bro-pifidianana rehetra eran'ny madagasikara-nareo de anjaranareo mitady consultant manatanteraka izany de mamindra n'zany amin'ny donné rehetrarehetra raisy ny mpikambana raisy ny mpilatsaka rehetra zany de manamarina n'zany ko mpilatsaka rehetra de am'izay mitovy ny zavatra fatatsika hoe tena isan'ny brao mpifidianana mitovy no ananany senisy ny kandida isan'isany manerana ny madagasikara de mba
petraka ny fatokisana amin'iny lafin'iny zavatra anankiray andriamatoa motatra ao miresaka an'izany tsika fa zao anie le izy 20 febroary tsika zao 3 sy 4 fa nga mbola fantatra ny datim-pifidianana le datim-pifidianana mbola tsy fantatra hatramin'izao fa maninona le izy zany raha ny tokony izy hoe vao milatsaka ny 3 sy 4 de tokony ho fantatra ny datim-pifidianana neny amerikanina raha hoe vao io ny président de fafantatra hoe talata fahafiry moa izy zay ny fanaovana ny fifidianana président ny États-Unis neny frantsay de fa fantatra hoe am'izao ny datim-pifidianana i Macron tsy mahazo milatsaka tsony tsika mantsy maka ohatrany hoe ohatra ny ivelany mba azahoan'ny voaka malagasy azy fa isika am'izao fotoana zao mbola tsy fantatra ny datim-pifidianana président Marc Ravalomanana efa miteny an'io avoay ny daty satria mantsy rehefa mivoaka ny daty de de mandeha am'izay ny fandehan-javatra rehetrarehetra ny fanarahama azy ny rehetrarehetra hoe efa io zany ny daty de fa zao anao tsy mahafantatra ny daty de lasa petraka ny aya hoe sao de misy matahotra fifidianana ary any ananany fa mody manao fihetsiketsehana fotsiny hoe tany demokratika Madagasikara sao de misy matahotra fifidianana valiny rina zay fanamarian'ny olona eno a de noentiko eto le izy de valiny mba ananako hoentiko eto amin'ny rina fa efa nisy ny resaka ave rina teto amin'ny firenena malagasy hoe mahay miasa kosa ty gouvernement ty efa nisy ny teny an'izany ve zange mbola za manokana ny olona mite hiteny an'izany angamba tsy tonga tety amiko na tany amin'ny namako na mbola tsy nisy ny teny an'izany ka raha tongotsika am'izao fotoana zao hoe ahoana ny daty ny fifidianana tohatra ny matahotra ny fifidianana very zareo le tsy fahaiza miasa mihitsy no mitranga eto riny tsy zany rehetrarehetra zany kitoto zany aloha fa tena marina hoe efa tokony fantatra zany vo nitsidika ny taona de efa mipetraka zany petraka ny hoe ao anatin'ny loi de finance zao ny vola hoeti manana manao an'izany tsy manana excuse mihitsy ny izay tompona andraikitra rehetrarehetra any hoe tsy ianina tsisy satria vo prime ministre ny lehibe ny pilote an'izany ny intérieur sy ny fitsarana ny senisy ny etsetra fa zao reto ange tsy mbola nampiseho ary reo olona reo hatramin'izay raha ny fahafantarako azy aloha ny fahitako azy hoe tena mahay miasa mihitsy ry zareo fa de izao moa ny teneniny hoe 80% ny zavatra tateraka dolo tatitry ny prime ministre zany taremarika ny meny zany zao nefa 0% am'le fifidianana tsy misy zavatra vita tsy ny daty fotsiny ake fa ny zavatra rehetra mahakasika an'le fifidianana tsisy zavatra nambaran'le prime ministre fa nitatitra ngenga prime ministre tsy ohatran'izany fa somary misy atsiprieny kely na tsy alefa lavitra ary fa tsy hoe anina ohatran'izany 20% no vita tamin'ny fampandrosoana Madagasikara mialatsiny akitoto zany raportinao zany fa tsy zany vidimaro miakatra ny hitan'ny olona zao matahotra fifidianana ve reto marina fa matahotra reo zany inge mazava am'le hoe de ajanona daholy tetika asa rehetra fa ny sosialim-bahoaka no ezana ho atao de reny nananao tany maiva tanany reny toe nzara ry cantonné ony gagandray nga tany canton ry zareo fa tsara koazy nge maiva tanàna naleha fa tsy canton canton zany any Chine de ry cantonné de tsy fantatro ny ifandraisana zany am'le de ry cantonné no entinany zany de am 2027 ndray angamba izy miverinany ry maiva tanàna zany fa zao aloha ny fantatro fotsiny ady zao rehefa zavatra tsy marimarina tsy mipetraka tsara inona moa le hoe tsy marimarina tsy mirindra araky ny tokony ho izy araky le contexte misy ao atoerana sy amy toedra raha misy dia zay le hoe tsy mirindra zay de lasa ohatrany hoe zay le tsy marimarina fa ny zavatra nitranga tany ikongo faty olona keresiny etsetra tsy nitondrana ry tsy cantonné tsony zany fa ry inona indray zany tokony atao an'le izy de ohatr'zay fa zao tenyny rina teo zava-dehibe mihitsy zay hoe le izy zao tsika mbola tsy mahafantatra ny datim-pifidianana foana efa febroary de mbola tsy fantatra ny datim-pifidianana efa hoe 3 sy 4 taona-pifidianana datim-pifidianana tsy mbola fantatra
fa nidaty fiafarany ny fiasany ny filohan'ny repoblika mifantatra iny nga mihetsika tsy metsika iny kilalam-pandrenana ka fa ity tsy avoaka ny zareo le izy inony zany inona ny eo ambadika zany lasa miahandray ny olona ohatran'izay ka zao nefa fotoana mandeha zao rehefa oaka zay marina zany fanamariana teneniny riny zany am'le resaka hoe fifidianana zao ty mbola tsy mivoaka ihany za moa teo ny teny hoe fangamo reo mahay miasa zavatra toko fa zao ny tena zavatra miseho zany zao sa nao teteza mita ndray sa mieritreritra nitatra inona ndray sa ahoana ihany olo zany fanamariana zany de manao ohatra ny prime ministre angamba hoe tonga mba feheziko hoe 80% no anina de teneniko an'le hoe tsy mahafeha fitondrana io fanjakana io ka voay ary le daty fifidianana voay ka efa miteny amrina hoe tsy voafehany oa zany tsisy zavatra voafehany eto am'ty fireneny ty tsy misy fa zavatra tsy paipaika kely fotsiny etserono atao fa ny zavatra matotra hoe mirindra entitra hoentina hampandroso ny firenena hampandroso ny fitantanana ny firenena tsy nisy an'izany teto datim-panadinana raha amin'ny fianaran'ny ankizy firy volona teo re de efa fantatra hoe am'izao CP am'izao ny bac am'izao ny inona BBC zao ty raha mpifidianana tena raha-pirenena mbola tsy mahalala hotany sainy riny eto amitsika ny zavatra tsy manjary eto amin'ny firenena dia zany le zavatra mitranga tsy hoe mampime akory lizy mampalahelo zany mampalahelo manana hoe ohatrany hoe anao sa tsy anao ary lasa ohatra zany le fanontaniana le manana fitondram-panjakana tsy mahafehny fitantanana ny firenena mihitsy mampalahelo riny de eo am'le lisy mpifidianana ary tsika zao na eno mantsy tamin'ny namana anankiray hoe tapitra tamin'ny 31 ny fanoratany seny fanoratana ny anarana lisy mpifidianana anaran'ny olona mpifidy ao amin'ny lisy mpifidianana tapitra tamin'ny 31 janvier efa tamin'ny 9 andro lasa zany tsika zao 20 febroary fa zao ndray fomba moako an'lizy rina taremarika voalaza tam'izay fa hita de hoe eo amin'ny 7 tapitrisa mahery kely eo ohatr'zay hoe zay zany noisa hoe ray an'seny ny zavatra tokony taremarika filazany seny hatram'izay de hoe tokony eo amin'ny 3 tapitrisa eo le isa ao tsika manaraka tsara nareo vahoaka malagasy de mipetraka le niayahan'le namana anankiray nyresaka tamin'ny tele hoe de ahoana moa zany any amin'ny fokotany de ny ministeran'ny intérieur indray zany nisana an'ty zavatra ty zay aloha de efa tsy mirindra am'le andraikitra napetraka tamin'ny seny tokony anazavan'zay aloha seny voalohany hoe fa maninona no any amin'ny apa-efatra mpifidy no tsy voasoratra nandritran'le efa nalavay ny fotoana tamin'ny 31 janvier iny fa tokony tamin'ny farany taona mantsy 31 décembre aloha le hoe farany le tamy voalohany de avy hoe nitarina de hatramin'ny 31 janvier ndray zay lisy zay nitarina 31 janvier tonga ny 31 janvier mbola misy roapolo na 5 isan-jato tsy voasoratra zany ange de efa raha te ho atoko isan'ny olona ny seny eo izy de tokony hitondra fanazavana hoe izao ny antony de toizana le izy de ny teny le namana anankiray hoe ny ministeran'ny intérieur ve zany no isana le izy zay le iziko raha tsy mivoaka ndray hoe de nytoizana ndray le alina asany seny de ny intérieur fa inona ny intérieur de any am'le fokotany district sy ny etsetra no iandraikitra an'zay eo ndray le aiay ary le aiay tsy evanana vo miainga zany de efa miaiany ola vo mizatao de miaiany ngeriny tsy hoe olona dimy etsy ange no bange fa olona efa efatra tapitrisa zany latsaka kely no tsy voasoratra mialatsiny goavana be zany taoarinan'ny 31 janvier taoarinany 31 janvier mbola misy vary mangatsika zay zany olo hoe aizy reo ahoany reo raha marina teboka anao ataoko ireto olona ato am'seny hoe mba tena te ho atoko isan'ny olona ny zavatra tokony ho ataony de tokony amoaka tableau izy retony tokony amoaka taremarika izy hoe tamin'ny région
ohatra any am diana de hoe zao reto ny district zao ny commune zao ny taremarika hita zao ny taremarika hita azo ndrina tsara ty koa tena hoe fomba fiasa mihitsy zany. zay le fomba fiasa tena zay mihitsy le izy hoe inona marina avoaka isaky ny commune hoe zao ny atotanisa raha ilaina hatrany amin'ny fokotany inona moa vokatra any amin'ny fokotany io ka zay ny tokony de afficheny eo raha tena hoe daholo de hoe raha ianona te amizao ata tokony olona ho ahy ianao hoe te azo ny fitokisan'ny olona zay de avoakanao zany hatrany tamy 31 janvier direto ny taremarika azo maiseny ohatra ndreny mijery valina baky reny zany zay tonga de fa reo za tena miteny samy defie any senia fa tsy hanao an'izay ny senia fa amorona izy engane hodiso ah milaza aminareo senia aho engane ka hodiso ah fa raha tianareo no atokisan'ny olona avoaizay taremarika zay hoe zao nisany tamy région ty zao nisany mpifidy zay mitsinjara toy zao tao amy district zao ty tao amy district zao ty de eo ndray hoe tao amy commune zao ty tao koa de zay vity zay atotanisa zay de hoita eo am'izay ny ataon'ny intérieur satria le efatra tapitra nge goavana nge zany reny so mantsy de ary am'le any atapika etsany isy hoe efatra etsy tapika azonao ny olona efa tsy samy mahita ny tapika etsy angamitsika rehefa makany mazenga tsy tsy fantatry hoe densité ny isan'ny olona amin'iny tapika etsy iny moa zany mety firy ka any no asina tapika hoe nisy efatra etsy hita tety amy commune hoe district anakazo be mba tsy isin'ny zavatra ohatry zany no angatana ny seny amoka taremarika presy ohatran'izay ary de tsy isy tsony ny aiasin'ny tebiteby hoe zao de am'izay mazava hoe ohatrohatry zao zany ny tokony ho hitan'ny ministèran'ny intérieur eo angelizy mba tsy anabotsina fotsiny an'le taremarika koa reto intérieur reto satria rehefa zana ngeryrina le resaka le hoe jugement supplétif zana le hoe nafindra amin'ny orinasa izao ndray ny fanaovana kara-panondro zany efa zany rehetrarehetra zany ngerina mampitombo ny ayay amin'ny tsy fahatokina ny liste ny mpifidy ho ataon'ny fanjakany ty fa ho ampitombony satria mbola tsy fahita hatram'izay ne zany tsy fahita hatram'izay de zao de lasa misy zany ndray ka ny njara britsytsika eto aloha am'tian'io ty zay le hoe andraikitra ny vahoaka am'izay anazava aloha tsika sirina anazava hoe zao le zao le olana rere olo le efatra tapitrisa ny isan'ny mpifidy mety latsaka kely zany fa tsy de hoe kiboribory hoe efatra de 0 enina fa mety hoe latsaka kely ohatr'zay zay no isan'ny mpifidy tsy tonga ao anaty liste tamy 31 janvier de anjarana isirina my manazava aminareo eto hoe ny zavatra mety hitranga zany zao ka de angatahana ny seny amoka ny taremarika zavatra ananany zany ko masinina nge ny remonté ny information fampakarana ny information aty amy seny foy be za mieritreritra hoe tsy maharitra herinandro zany tokony efa tonga ao amindry zareo zany ary zareo tsika sirina amy resaka androany zany raha afaka apitso izy de efa afaka tokony amoka an'izay taremarika zay hoe ty raha ny zavatra tediavinareo de eo ny olona mananina hoe ohatrohatry zao zany ny tokony ho hita amin'ny intérieur afaka manome projection koa izy ambonin'zay seny de afaka manandro rehefa mametraka izy hoe zao no hita tany amy fokotany zao de afaka mametraka izy rina hoe zao nefa no heverina tokony ho hita mba tsy hametrahana an'le sifra fa hoany rehefa aveo anenjehana an'le efatra tapitrisa tokony hametraka izy hoe ny projection de zao de zay rehefa vitany seny ohatry zay le raharaha za mihevitra fa matoky hatreo amin'ny olo hafin'io ny olona rehetra zay mikarakara mirotsaka atao anatin'ity fifidianany ity de anjarany antoko sy ny candidat isanisany misy moa ny candidat mety tsy anana solotena fa tsy amy bureau zato fa be geste amy BDB de anjarany candidat zay tena mba iverina fa candidat manany maizy azy no mandray ny andraikiny manaraka an'izay zavatra nambaratsika siriny zay hoe zao ny zavatra mitranga am'ty resaka fanomanana fifidianana ny resahany eto fa irina moa manao hoe
oatra matahotra retolo reto koa za hoe tsy fahaiza miasan'ireo be deabe ka mahatonga an'iny mantsy le hoe le datim-pifidianana mbola tsy mivoaka amin'ny fomba ofisialy foana hatramin'resahana teo aloha zany de mbola tsy mivoaka foana le hoe am'izao ny datim-pifidianana ile tsy fivoahany datim-pifidianana mantsy miteraka zavatra maro mihitsy any amin'ny olom-pirenena fa na zany na tsy zany na amoaka datim-pifidianana izy zay tompona andraikitra tokony ianao an'izany na tsy amoaka zany akory tsy manafoana n'lay andraikitry ny olom-pirenena amin'ny fanaraha-maso amin'ny fanaraha-maso ary hoe tsy anaiky mihitsy amin'ny hoe tsy fipitrany marina sy tsy anjakany marina miaingany amin'ny lisym-pifidianana araka ny voateny teo zany zao de hoe tapitra iny ndraiky amin'ny 30 janoary avoay zany no fatabahoaka hoe ahoana ny fandehan'ny lisitra zany hatramin'ny raiky amin'ny 30 janoary zay le izy teo avoay izavony ao fatreto zany a ndraiky amin'ny 30 janoary ny lasa fa ny olom-pirenena tsy mahafantatra an'izay firafitry ny lisym-pifidianana hatramin'ny raiky amin'ny 30 janoary zany angasarotra mamoaka an'izany tsy tokony ho sarotra mihitsy no mamoaka an'izany raha tena hoe miasa araky ny tena izy zany sy mandeha amin'ny lalana mahitsy tsy tokony ho sarotra zany fa na zay eto araha zao mamanontany ahoana raha zany le lisym-pifidianana hatreto hoe fa de kajo mono nataonay sy Andriamatombotarzan teo hoe mbola misy zao isan-jato zany no tsy voasoratra ao anatin'io zay le izy ny datim-pifidianana tsy mivoaka fa inona ary ny tia natongavana ao anatin'le izy lasa manamafy an'ilay aiay efa mipetraka foana datim-pifidianana tsy mivoaka satria raha mivoaka mantsy ny datim-pifidianana de accéléré automatique moa ny fitenenana ny satria iriny daty a de zao zany tsy fantatra tsony le izy hoe ahoana laza ifandrebirebeto ve sa ahoana isy fifidianana sa tsisy azoko ny tianindrina horesana tianindrina horesana amitsika zany ny fahazahoako azy a de zao hoe omeo ny datim-pifidianana de tonga de samy mametraka ny chronogramme fandaharam-potoanany a na ny ministera na ny seni na ny rehetrarehetra zany na ny atoko politika na tsika vahoaka samy mametraka ny fandaharam-potoanany hoe eto a zany manao an'izao eto a manao an'izao eto a manao an'izao zao mantsy rina le resaka le hoe bureau fictif teo a sy le isan'ny mpifidy ty misy rija teny tsy maintsy mbola misy lalàna ho soratana nge fa tsy afaka tonga de anao an'izany ny seni tsy maintsy misy lalàna apetraka aloha azahoan'ny seni hoe miantso consultant izy a ametraka n'le coordonnées UTM bureau de vote rehetrarehetra zay fa ny resaka hoe famoahana ny hoe atotanisa ho an'ny listre mpifidy zay voaray ny isan'ny mpifidy zay voaray a hatramin'ny 31 janvier a iny tsy mila lalàna sy any iny fa avoaka fotsiny iny hoe zao ny donné zay fa le fanaovana n'le fieliminena n'le bureau fictif a tena mila andiny-dalàna petraka mazava mihitsy iny a ho an'ny rehetra de vita ho azy iny a foana ho azy iny a rehefa mipetraka zay zavatra zay ary de za miny fa reto seni reto anaraka an'le fandarana mantsy rehefa anina de zao hoiteo zay ataony hoiteo zay ataony fa ilazy izy hoe ka tsy misy vola anaovana an'izany mela teo rehefa tsy anao zay aloha de eo kazafa mela teo fa zany avy ve de tsy hay nareo olona manana fahefanana lalàna mame fahefananareo ko zany no teneninareo tsy tokony hiteneny zany hoe tsy misy vola ataovy ao anaisereo ao anatin'ny koanareo zany de vita député nefa nandany ny teti-bola ka eny ka mety ampy satria mety misy additionnel zay mantsy ao anatin'le fanampiny satria tsy nisy ny teny zay resaka bureau fictif zay hatram'izay de zao élimineny io atao zay tsisy iny io a de mila manao appel d'offre nareo ana consultant anao an coordonnées UTM ny fokotany ny EPP rehetra sy zay anaovana bureau de vote rehetra misy koa zay marina fa misy koa zay fa aza miteny hoe ka tsy misy vola anaova tsy mety de fifidianana mihitsy ny kitoto raha vao tsy eo zay ka mivoaka malagasy anga te halala zany tsisy vola zany satria le datiny efa eo zany le daty hoe 3 tompoko taonam-pifidianana zay no mifantatry ny malagasy zay ko hoe raha tsisy vola tsisy idirany voaka malagasy zany fa tsy zany no tokony atao excuse
ka rehefa mitenen'izany ho ianao hoe tsisy vola de mela teo ary mela teo fa misy olona mavity zany atoko isan'ny olona kokononareo fa nareo zany sady tsy aninona ny tsy ananina raha izay le zavatra mitranga ka de zao mihevitra fa hieritreritra an'izay ny seni ary hitadiny fomba problème mangery seni de zao nisy my bureau fictif tamy 2018 de ho élimineny zay a tsy isy tsony am'zao 2023 zao eto amy resaka hoe manao ny fifidianana nareo amoaka ny daty sy ny etsetra resaka afo zay nareo seni manomana an'le fifidianana fotsiny de éliminena le bureau fictif atao zay atoko isan'ny olona am'le lisy mpifidianana avoay zao efa 8 tsika efa 8 février tamy 31 clos nenareo ny renouvellement na liste électorale de efa miakatra makaty amy foibe anareo izay liste zay de ameo le atotanisa zay nge tsy mitaky hoe meo le anarany meo le atotanisa zay mbola mety amboamboarinareo apio kely ohatr' zay fa de meo le atotanisa de ho hitatsika eo ny marina fa de hain'ny olona rehetra manaraka an'io hain'ny olona rehetra ny mametraka ny programme manasany rehefa petraka ny hoe zao ny anaovantsika ny fifidianana de miomana ny candidat rehetrarehetra migodasy ny maillot zay rehefa ka zay mihitsy le izy ohatran'rele fananana boliny reny ohatrany tam'tsanona zao hoe manomboka eto ny tsanona de final atreto de talohany eo fa nafantatra ny data ny tsanona daholo de nanao fiomanana ny malagasy ny algériana sy nandray anjara atao fa ity tsy zany tsy fantatra ao mihitsy n'le daty anaovana n'le faninanana zay ny elizy fa de hoe 3 taona ny fifidianana président ny republika de io za mimpanao gazety namana ny an-dafy any arovina ty zany le daty mpifidianana ny Madagasikara tsy fantatro fa inony zany ataonareo an'zany gaga tsy zany mendraikitra an'zany fa hoe daty mpifidianana fotsiny fa ny fotoam-piasany ny président ny republika no fantatra ny fiafarany araka ny lalam-pandrena moa fa le daty mpifidianana mbola tsy mivoaka foana de le izy hoe anao sa tsy anao zay mifanontaniana fa maninona tsy avoaka le daty mpifidianana tokony misy fanazavana entitra mila vaniny ny vahoaka ary io ne tsy mivoaka ihany fa na ny atoko na ny iza na ny société civile ndretrarehetra tsika menakavy ato de mila an'izay daty mpifidianana zay nen'ny olona 2 taona meloa 3 taona meloa de efa fantatra tompoko ny daty mpifidianana ny eto Madagasikara tsy fantatra de fa ahoana ary zany ny fotoana mandeha ihany de lasa am'izay ny olona mieritreritra hoe sao de misy kajikajy saude lasa saude be de be de lasa saude sinina ny farany lasa saude sinina saude zao saude ka le izy tsy mipetraka mazava fanamafisana Andriamantoa motarson momba zay vadiantsika resaka afa ka zao rina eto am'le liste électorale le hoe 13 millions tokony ho taremarika zay ny tenenina trany ampendoana tany amy volana oktobra tsy fantatro hoe za aloha tsy naheno hoe avaizany nahitana ny chiffre io iny de efa resabe iny vonanomboka mihitsy iny de hoe vonanomboka tonga de hoe 13 de lasa vadiky ny sasany any iny na ty 13 ty fa io tonga de 13 de hoe io zany fanamarian'ny olona zay vonanomboka mihitsy le izy ka ohatrohatr'zay le izy hoe avaizy hoaniny io de zay no mahatonga n'le izy hoe sanganena daholo ka sao de anenjika an'io 13 io fotsiny de hoe odoy de hoe 13e minute ahoana raha resaka le barea 13e mois sasany azo satsy azo tamay fa le hoe 13e minute nafaty barea tamin'ny zao 13 tamin'ny ny olona no miteny amiko za tsy de hoe numéro 13 le nafaty ka zao tsiry raha tsy diso angerina raha le parenthèse kely am'le barea tamy prolongation barea vo nafaty marina sa diso tsy fantatro tsy tadidiny rina fa mifahafantarako azy tamy 2e mi-temps barea vo nafaty baolina efa taty amin'ny 70 minitra efa tapitra ny fotoana ara-dalàna zany de misy alefa nampinory de teo no nafaty an'le baolina ray de
ka voamiangy mandiso ny ara hoe tsy zany akory fa mba tatia-pivombony ny fizara-potoana faharoa tiako atongavana rina le fitenenana hoe teo amin'ny 13e minute nafa tsy marina ka raha vo 10 minitra aloha taorinany mitary a de efa any amin'ny 51 minute zany fa le mamaky an'le oravy a de lasa anina fa tsy de zay loatra mony izy mantsy lasa ohatrany asiana dika amin'ny politika dao de japijapina de zay le 13 million zay le 13 million am'le mpifidy mantsy zay ny mahatonga amin'ny tenen'le izy hoe so de faly fotsiny ny anentsika an'le hoe 13 de 13 million isan'ny mpifidy fa de aloha ivoaka ny totanisa de 8 eo ny marina fa de irina moa ny teny tamiko hoe mba resao ngiara motarsona le resaka hoe toekarena sy ny fitrandrana ny arena kibony tany ka eo indrindritsika tsy fantatra hoe inona ny tena tianyrina ho antanina ny tiana ho antanina moa zany ay resaka toekarena indray sika ny vanila moa ny efa nasiana resaka teo fa mbola tsy voavany ny olana raha itsina ny resaka mbola be de be mifimenomeno anatin'ity vanilanyitya de mpitondra fanjakana moa zany amin'eo a mikoropaka hoe ahoana zany natao fivirina azy fa mifahitana an'io a efa be loatra ilay aretina mikika alay afilera vanila zany de lasa mifanjevy be le izy a ka tsy ao anatin'ny fotoana fohy mihitsy aloha raha mifahitana azy hoe ny vahany zany nefa raha hoe misy koa ny tena finiavana sy ny tena hoe fitiava-tanindrazana de tokony ho vaovà le izy fa de ny misehatra ao anatin'le izy no sahirana mety misy koa hoe manararoatra ny ambadika any sy ny sisa de tsika rehetra no mahita an'izay fa ato amin'ilay arena kibony tany satria raha vao ndray mato motarson eto a de io mantsy kapokany io resaka hoe arena kibony tany io satria efa antona maro izy no nisehatra tao ino ty resaka droit de sortie ty andray mato motarson alleloia zavatra vao miforonona ve io hoanitra ro mpisehatra moa zany tena mahalala azy sa efa teo ihany fa de misy fitarainana mpitrandraka ny rehetrarehetrany ahoana momba an'io ohatra fahitanao azy sy amin'ny hoe ianao mpisehatra ao anatin'le izy marony zany rina nisy ny droit de sortie navoaka ny fanjakana disposition douanière io any amin'ny fahatseranana any amin'ny resaka douane io ny zavatra ny ainana hatram'izay teo amin'ny arena kibony tany a dia misy ny code minier io no mamaritra ny zavatra rehetra atao a ao anatin'ny sehitry ny arena kibony tany ao amin'ny secteur minier moa zany ny fiteny azy de ny code minier mandrindra sy mandamina an'izany dia ao ny décret d'application sy ny etsetra moa zany a mandrindra ny zany rehetrarehetra zany atsipiriany de hatram'izay zay ny ainana fa hatramin'ny taona maromaro mba tsy ilazana hoe hatramin'ny 2009 tsika de efa nilazaina hoe anova code minier nalaza be mihitsy iny hatramin'ny 2009 a de atao hoe 2010 e hoe code minier io mihitsy ny tena misy sy mety hovany io mila teleafadrakotro madagasikara zay nandeha be zany ohatroatra zany zany fomba fijeryn'ny mpitondra zany tam'izany fotoana zany a ny tenin'ny banque mondiale sy ny FMI hoe tsy mahazo mamoaka permis nareo fa nareo a fanjakana vokatry ny fanonganam-panjakana fa tsy voafidy ara-dalàna noho izany a tsy manana fahefananao an'izay taoriana ny 2009 zay hatramin'ny 2013 dia tsy nanao tokory zareo de ndresadresaka fantatro be de be ko mifankalala ihany ange mpisehitra rena kibony tany efa hatram'izay e be de be no miresaka hoe de efa mieritreritra ny anamboarana nyty code minier ty tany am 2010 11 12 zany a de zao ka tsy mety mola izy hoe izy ametraka an'le izy ny assemblée mbola tsy misy ny anteny mera-pirenena fa to CSTN izy za resaka dala de tavela teo de nanomboka ny 2013 de nanomboka ny resadresaka hoe anova code minier de ny proposé code minier de tsy nahazo mivoaka le izy tsy nahazo napetraka teny amin'ny assemblée fa nasina fanotsina nasina tonga 2018 rehefa tonga teo 2019 reto fitondram-panjakana vaovao reto a de milaza fa am'ty kosa zay mihitsy le style fomba hitenenana azy am'ty kosa de tena atao tena amely mafy ho fanandratana ny Madagasikara ny fitondrana ka dia fitaovana rehetra de ho ampiasaina daholy hoentina
ampandrosoana nyty Madagasikara ty zay le intention nanafatra olona sany ay olona hafaafy reto izy olona tsy fatany akorokay hoe ahoana ny fomba atao a mba atokisan'ny vahoaka malagasy azy ahoana ny fomba atao a mba atokisan'ny fiarahamonina iraisam-pirenena sehatra iraisam-pirenena sehatra iraisam-pirenena zay no andikana communauté internationale ahoana ny fomba atokisany ahoana ny fomba atokisan'ny mpamatsy vola tsy voatery mpamatsy vola daoly akory ny sehatra iraisam-pirenena fa misy mipikarakara fizahatany ohatra rehefa matoky amin'ny Madagasikara izy hoe ny milamina ny sécurité-ny olona lefanay de tamisy ny etsetra fa ay reto mpitondra malagasy reto a tsy mahafantatra akory hoe inona ny fomba atao a hatongavana am'izay faatokisan'ny olona rehetra zay mihitsy ny problème riny tena natrika fivoriana tetsy teroa de hoe ay azo ay miliarnareo azo an'zao nareo ay tapitra tiany taona tsy nisy daholo le zavatra eo lina nke le vokatra le hoe tsy fahatokisany de eto ara mitranga le izy natao ny arenan-kibony tany a no ezahana hoe raha mato ministry ny vola sy ny toe-karena moa zany efa nanambara tany Washington hoe zay a manana arenan-kibony tany a azonay a atao mihitsy a hoentina mpandroso ny firenena fa rehefa nanao tolo-dalàna ry zareo anovanan'le code minier tsy tafavoaka le izy satria zavatra tsy fanaraka amin'ny réalité mondiale sy nationale zavatra mitranga marina aloha fa hoe teo le izy hoe 200 a inona ny redevance rina alors isika tamberimbidy tamberimbidy angambe 200 ny tamberimbidy a raisin'ny fanjakana malagasy a eo amin'ny sehatra ny arenan-kibony tany andraso aloha azavaina amin'ny olona rehetra fa amboniny zay tamberimbidy zay ange aloha efa misy ny IR impôt sur le revenu zany hoe raha olona ny asa vato a ka nahazo vola de misy etra anahako manokana alohako zay le hoe IR iny 20% foana iny zay aloha hatram'izay iny 20 foana ohatrany hoe mianao miasy de mandray karama ianao de ny irsa de ny irsa iny tsy maintsy 20% zay le IR zany hoe misy foana zay fa le tamberimbidy a 200 marina aloha fa kely zay a raha ny fijeriko manokana sao de hotezi tamiko indray reto namana mpanao vato fa tsy mitovy mantsy a eto koa apetrako kely ny mahasamihafa ny hoe raha ohatra hoe ambato vy sy ralay mpanao beril tsy hitovy mihitsy ny vola alohan'ireo eo amin'ny fanjakana ny olona mpitrandraka akory sy ny mpitrandraka vatosoa le mpitrandraka vatosoa mantsy mangadingady eo izy de mahita izy de atao hoe mahita izy ataony aposy de lasy izy inona no azon'le fokotanina le commune tsy misy fa le mpitrandraka akora tsy mety azany io mameno sambo zay vo afaka mandeko ahoana nao anafianana an'zany tsy afaka ary de tsy maintsy isy hita mando TVA io mando zao rehetrarehetrarehetra zavatra ilainy zao mpiasa ampiasainy efa amina rivony zany hoe rehefa le orinasa mpitrandraka akora zany a eto amin'ny resaka sehatra kibony tany be de be ny etra alohany de le tamberimbidy 200 lasa ohatran'ny hoe 800 na akaikikaiky ny 100 amy bénéfice vidiny io satria amy vola prix fob ozy ny fitenenana vidiny andefasana azy any andafy a no angalana ny 200 de zay le izy hoe lasa de nefa mbola manao etra ho an'ny tombom-barotra indray a ny IBS tsy maintsy misy efa mandony IR a mandony TVA be de be le tataoketra tranga eo am'le mpisehatra arenan-kibony tany mpitrandraka akora ara-dalàna ary reo mpitrandraka akory zany tsy afaka anao hoe kitoto zany rina mora kely ny contrôle an'ireo na ny contrôle fiscal na ny contrôle ataony minina mora kely ny manao an'zany de raha vao misy faute a de mandony sazy
de zay zany faina foana de zao mampimenimenina andry zareo zao ka le mampimenimena azy a hoe aloha be de be zatra tena mimenimenina nge zany zao a le olona atao anatin'le mpitrandraka akory satria le 2% zany na janona fa nasiana droit de sortie a to any akaikikaiky ny ambony a ny eritreretina mantsy hoe raha nanovany code minier de hoe any am 4-5% irany afrika aloha eo am 4% eo a 5% fa maninona ny any afrika ny tonga am'zany satria zao rehefa misy fitrandrahana aloha riny akora inona moa zany le akora ohatrany hoe nickel cobalt ilmenite ny fer bauxite ny ohatr' zany e reny akora be hoentina am'samby fa tsy azo hoentina atao aposy charbon charbon grafite sy ohatr' zany a reny rehefa mivoaka am'izao a de tataoketra tena any akaikikaiky ny 20% 5% le droit de sortie inona moa ny droit de sortie no tsy etry zany fa droit eny e droit de sortie zany e zay le izy a no tatao a alohan'ny amoana n'io entan'io zay vao mahazo mandeha io entan'io azonareo reto olona rehetra reto ny zavatra mitranga mantsy satria le mpanao hoe beril safira sy ny anao a tsy mitovy am'zany satria reny ange mietsika aingana be eto izy miasa androany raha vao tsy mahitahita eto izy a de fa ary izy tavela eto le zavatra ataony na le lavaka n'iny tsy hoe mametsiny andry zareo a fa zay le zavatra iainany tsy réalité nationale zany e réalité any amin'ininy zany mitrandraka beril ary a ray volana roa volana io tapitra le carrière de efa mihetsika mifindra dolony reny olona rehetra tavela eo olavaka sy ny aniny io de inona ny zavatra mitranga reny beril sy aniny reny mantsy a ataon'ny olona posy reny de eo le hoe aiza zay tataoketra tsy voatery mandeha any an-dafy reny a de izao zay fa le olona le ohatrany hoe manao minéraux na bois silicifie zany na cristal zany na aniny zany a reny tsy mety atao aposy io fa amy conteneur ndray reny de reny a tratra n'le tataoketra tapika hoe 5% ny droit de sortie coince ao atao masina dôly ny conteneur na epidolita ary le olona am'izao de hoe ho averinay reto a fa tsy vitanay ny andohan'io an'io zany hoe ny ministry ny finance zany ny eritreritra hoe apidiboly am'reto secteur minier reto avy am'reto secteur minier ny itsiko ary de mahatsiaroko amboty ny secteur minier am'izao ary de nanao tsy haiko nananao valandresaka tamin'ny mpanao gazety ry zareo na ahoana fa tena mitaraina mihitsy hoe mba tsy rariny zao fa ny zavatra ny esahanay ny kokotra izy a tsy mba nylazaina meloha hoe ho atao an'izao ty zavatra ty fa efa vita le famokarana zay vao hoe zao ny zavatra tokony alohanareo a de malahelo ry zareo satria tokony misy fampiresahana aloha zany raha hoe ikitika an'ity rehefa mitondra olona rina na olona ao an-tranonao ny zanako ara nge rehefa anao naniny ianao de miteny anao hoe zao no atao am rahapitsona raha fa zay fomba fanao zay fomba fiasy zay fa zao le secteur minier tena sahirana ary de zao moa zany zareo vao miteny hoe tena raha tamin'ny président raha valimanana rangaha de tsy mba reto nampanantena volana sy kitana kay rano mangotraka na oetiny de zay le zavatra mitranga ka lasa manahirana fa zao mitaraina ry zareo de mba hoetiko etao anatreny miara-manony zany fitarainany mpitrandraka arenakibony tany na ny kely na ny lehibe hoe tsy mandeha zany ka de zay fa mipetraka foana moa hoe ny fitantanana ny firenena nge tsy misy état de droit tsy misy bonne gouvernance tsy misy ny ady amy kolikoly tsy misy ny transparence inona séparation de pouvoir tsy fisaraha-pahefana de ho ampinindrineto ka tsy vito zay raha tsy raha-pitso a fa de zava-misy dôly zany zava-misy dôly zany ka zay ny zavatra azo resahana tamin'ity eny ary fa dia mamaraparana ary isika satria efa mandeha any ny fotoana ny miara-mononjy MBS raha teo mada ny resahana teo momba le hoe ahoana ny daty pisy fianana ny tsy avoaka
misy matahotra fifidianana ve any ambadimbadika any, misy kajy ohatra zao sy zao ve any, ahoana ny resaka momba ny lisym-pifidianana, ataovy mazava tsara, ahoana ny resaka voly fanondrana ohatra ny vanilina, ohatra mbola tsy milamina mihitsy, fivorina etsy nefa tsy hitakory zay tena vahaolana tena hoe azo tsapaitanana ny raharahan'ny Clémence, inona ny ambadika politika ao anatin'izany, nentina teto daholo zany, akoatr'izay mitaraina ny mpitrandraka amin'ny hoe rena kibon-tany mandeha makany ivelany any amin'ireo le teny hoe arena goavana be zany, hoe amin'ny resaka droit de sortie sinsisa voaresaka teo ny code minier, be de be ny resaka natao teo zany ka dia anjarantsika no misaintsaina an'izay rehetrarehetra zay. Amarana ary Andriamatoa Motarson satria efa tonga ao ny namana andimby-toerana indray, dia omena minitra vitsy ary ianao Andriamatoa Motarson amin'tinana ny voalaza sy anamafisanao izay zavatra tokony amafisana andao ary. Ny afatra angamba fotsiny de ho an'ny seni hoe nandefa afatra ny teny momba anareo zay de mba valio reny raha ny tokony ho izy, raha teo atokisan'ny olonareo de valio reny zay, fa dia ho an'ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja de mametraka atsika tsirairay avy eo anatreny tompontsika fa izy rery any momba atsika sy mitatana atsika, miady atsika am'izao tsy fanjariana rehetra tranga eto amin'ity fireneny ity zao fa ny asan'le mahatsiravina no zavatra mitranga eto amin'ity fireneny ity fa de mba aoka ny fifankatiavana sy ny fifanajana ny fanaovana ny marina no hitranga eto, de omba atsika Andriamanitra zay dia manao veloma atsika tsirairay avy, veloma tompoko. Eny ary soratsika Andriamatoa Motarson, aleloha ihany tondra an'izany fanazavana sy teny izany ambava homana po mieritreritra no comment to ny televiziona anankiray any velany izay ny zavatra nambarany teo toy ihany ny fandarantsika ary dia efa tonga eto ny namana fanirira zafy manatany tondra ny fanentanana indray sy ny famakavakana maro samihafa, fa eto ihany koa ny député fetra zay moa ny telalana ny be sy ny maro azy zay filohan'ny groupe parlementaire tiako Madagasikara ny parlementa eto amin'ny firenena sady député Madagasikara voafidy tamin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahadimy efa manao chauffement izy ary dia namana fanirira zafy manatany efa eto akaiko ato, miraba namana faniry ndao ary zatsisy. De misaotra ny rina sy mota de miaraba ny namana rehetra zay mampifandray amitsika amin'ny sary sy ny feo tarihan'ny faly zany de ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny MBS fahitalavitra sy onjam-peo, ny namana ny amin'ny radio Mata isika rehetra manaraka ny Madagasikara sy manaraka ihany koa amin'ny faritra ivelany Madagasikara mazava ho azy any ampitan-dranomasina zany de tsy ary voatanisa moa izy daholo tsika satria de maro zay mielipatrana mandrenina ny vazatany. Ny mahafinaritra amin'ny fandarana takzao rina de ny feedback azotsika hatrany zany satria nity fandarantsika ity dia mandeha mivatana amina radio MPS sy ny radio Mata de misy faritra zany zay mahazo mivatana, ohatra zany Tsiromandihy de mahazo koa Vakinakaratra, mahazo ihany koa ny any Parafaravolany eny Lohatrany, maromaro zany reo mandray mivatana antsika zany misy ireo mandray amin'ny alalan'ny famerenana zany hoe zao fandarana zao zany de reny Toliary, reny Tomasina, reny any Antsohy, reny any Morondava, reny any Sambava, reny any Ambanja, ny any Adego, arabaina daholo tsika rehetra mare ny fandarana zay mifandray aminay isanandro. Ny vaovao dia betsaka fa etona aloha zany dia inona moa zany ny atao fa mitondra ny fakahirezana mandrakariva azo ny fahasalamana feno iverina mitanjaka zay nananany teo aloha, mirary mandrakariva ihany koa amin'ny lafiny ady eo anatrehan'ny Antsojay zay mianatra aminy Rajason ary Laurent na Roli Mercia zany matanjaka eo anatrehany zao zava-misy atrehany izao, omaly ny fitsarana azy natao efa hariva vao mivoaka ny fanazava-kevitra samy hafa zany tamin'ny valo maraina no fotoana nomena azy
dia amin'ny faefatra amby folo volana febroary raha ny vaovao fantatra no hivoaka zay didy zay de ho hitantsika eo aloha le izy zany fa de etontsika de makahery andreo limercia manokana de makahery ny fianakaviandreo limercia zany eo anatrehan'izao ady zay atreana izao tratran'izay antsojay satria na tiana na sy tiana de antsojay no ny antony manokana fa antsojay politika ihany ko tsy lavitra ny retraretra izany de mbola makahery ihany ko ny namana Clémence raha nyrina satria efa nyteneny rina teo ihany de taitra indray sasany tany ambadika tany de rehefa taitra de name 12 volana sazy miantona ny Clémence raha nyrina asa ve taitra tany ambadika tany ny fanjakana mihitsy nietsika enjana be zany fanjakana mietsika hanenjika ny raha matompan'olotsaina ny tanàna tena manelingelina zany le Clémence izy moa efa nanambara pahabe masy fa ho kandidata amin'ny fifidianana be ny tanàna ato amin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra mety ho voelingelina ve raha ohatra ka le 12 mois sursis zay raha ny tokony izy de tokony isy fifidianana am'ty taona ty de mety anisan'ny fanelingelenana daholo ve zany retraretra izany akoatran'izay koa ny amin'ny hoe mba hapiempotra ve satria tadio koa fa mitady zay fomba rehetra ihany ko ny eo anivon'ny fitondrana mba hahafahana mampiempotra ny rehetra zay mietsika zany taratry ny demokrasia mahavariana ihany fotsiny de hoe lay fitaoman'olona no kasaina ataony no hanenjehana azy de gaga ihany tsika fa nga efa consommer ny acte efa niatra nga le zava-misy tamin'ny fotoana andro iny na de nilaza izy fa anao filaharana pilaminana efa consommer nga le acte efa tonga teny am'le toerana ve izy efa nikabary ve izy toko ty izy nyraisina teny akorindrano nisy zavatra nikorotana ve teny nisy embouteillage ve teny misy trano vaky ve teny misy olona naratra ve teny nandritra zany fietsehana izany fa mahavariana antsika de zao misy olom-bavam-bahoaka atao anatin'le mpanohana ny fitondrana fantatsika tsara be ny tanàna aloha ny nanao azy nidina an-dalambe hanaisotra préfet nahazo alalana ve reny raisina fanotohinana koa ve reny filaminana anatin'ny firenena ahoana sy olom-bavam-bahoaka tahorinany reny etsika be ny tanàna reny koa miaraka amin'ny be ny tanàna midina an-dalambe nahazo alalana koa ve reny ara-dalàna ve reny arana vita ny kabary teto Antananarivo koa nisy olom-bavam-bahoaka niaraka amin'ny banderole lazany tsy fahafaliany mikambana anatin'ny gouvernemanta de ahoany reny ahoana ny zon'ny mpanjifa nidina tena kanja mihitsiny mpitandro ny filaminana aveo nanaraka n'lay mpiaro ny zon'ny mpanjifa anankiray naterina tranona taxi be tsisy fisamborana tsisy fahamoahana didy tsisy ninina raha everina fa tsy nahazo alalana ary tsy ara-dalàna ny famorim-bahoaka nataon'izy ireo de ahoana daholo zany retraretra zany fa maninona ny Clémence ny elingelenina fa maninona ny Clémence namoahana didy 12 mois sursis de hafahafa be ihany zany zay nge le tenentsika hoe retolo reto tena manao instrument le resaka fitsarana ary retolo reto manao intimidation retraretra zay te hietsiketsika sy miteny efa tonga tany Clémence nge zany hoe tsy mahazo maneho hevitra zany efa tonga tany Clémence zany hoe intsivy nampiakarina sy nampidinina tany am'izany dahary tany amin'ny cybercriminalité tany amin'ny tribunal tany amin'ny sehatra marobe nanaovana fanadihadiana azy tonga tany amin'ny Bianco sinsisa fa maninona tsy etsehana lay dossier zay efa nateriny Clémence raha nirina eny anivon'ny bramal tena miady amin'ny kolikoly ny amin'ny fitantanana ny tanàna n'Antananarivo fa maninona aty amin'ilay resaka avril 2022 no nikitiana aty amin'ny volana febroary 3 tsy normal daholo zao zavatra am'seho retraretra zao tena tsy zavatra normal eto tsy mandeha araky ny tokony ho izy le izy tsy afaka hanana an'le indépendance mihitsiny zany eo anivon'ny fitsarana ary tsy vitan'izay zay afaka mibaiko manao bokotra amin'ilay raharaha-pitsarana zany de manao hoe ty ndray aloha etseo andrany ty rapitso ty mety ho diversion ty aloha scandale kely tya stompo ty fa mety anahira zay zany sisy any ataon'le fitondram-panjakany manao playstation nana situation misy eto Madagasikara amin'ny zavatra tokony ivakiny loha amina vidim-piainana izy zavatra tokony ivakiny loha amina hoe pena
ireo fournisseur sy prestatera mananasa aminy tsy peny amina aide d'urgence amina lalana tokony ho ataony miempotra izy fa zavatra hafa mahavariana azy nde hanelingelina nde hisotasota amin'ny mpanohatra nde hanositosy andray raharaha sitry ny ave everiny fa mba voasakana aloha lalandranina tsy hanelingelinandranina zay sisa le plan machiavélique ataon'le fitondram-panjakana de akaherezitsika foana any Clémence rariny irina akaherezitsika foana am'izay mijoro satria raha mbola misy koa farany tsy ho foana amin'ny fanantenana isy farany zao zavatra zao tena isy farany zao ary tena mangidy am'reto olo reto mihitsy ny farany rehefa tonga le farany tsy mamy fa tena mangidy am'reto olo reto rehefa tonga zay farany zay hoe tahaka zay tsika mba mipetrapetraka tsara tahaka zay tsika tsy nanao an'ireny tahaka zay tsika mba niezaky ny niavana tam'iretsy tahaka zay tsika tsy nampiasa fitaovana ohatran'izao ny fitsarana tahaka zay tsika tsy nampiasa ampitandro ny filaminana nanao ohatran'izao tahaka zay tsika tsy nanagadran-dranina fa isy farany hoy eny ary feto akaiky eto ny député fetra raha lamizafombololona capitaine d'équipe ny antokotiky Madagasikara eo nivony anteny miaram-pirenena miaraba le matosy olo mamboaka miarabanao namana faniry ary miaraba ny namana rehetra teknisianina zay mampita amitsika mivantana n'izao fandarana izao zay rehetra mandray anjara matotosa sy ny fanatatera mahatateraka ny zao fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS radio Mada izao sotra faniry amin'ny nanomezana ny fitenenana dia ao anatin'izay nitondrana ny araba ho atsika rehetra mpanaraka naiza misy atsika be debe ny azo ambara indray ary ny tokony ambara tokony hifampizarana amin'ny mpanaraka ny fandarana amin'ny mpanaraka ny zao eto miara-manonjy eto amin'ny MBS fa alohan'izay aloha de aloha mba anao kopatanana kely namana faniry toy ny fanao misy ny angataka izany eny fa nateny an-dalana aza de hoe mba kopakopahitanana kely izay aroporofo zany fa maro ny manaraka atsika ary makafy izao fandarana izao ao ny namana aloha any soavy masoandro mbola mafisina ny nahavitany ny fifampiarabana ireo namana tiako Madagasikara navita izany de kopakopahatanany anareo tolorana anareo ny araba sy ny firaritso ny fisaorana ihany koa nahavitanareo zany fifampiarabana teny soavy masoandro tamin'ny herin'ny alahady zany mpahafantarana atsika ihany koa atao mpanomboa fandarana fa mikarakara fifampiarabana ny tiako Madagasikara eo analamahitsy tanàna tiako Madagasikara zay anisan'ny fokotany mitovitovy amin'ny fokotanin'ny soavy masoandro ihany na hoe fokotimina soavy masoandro manana mpikambana betsaka ianareo analamahitsy tanàna dia amin'ny asabotsy fa 2 ny volana febroary ity amin'ny 2 ora sy sasany raha tsy diso amin'ny 2 ora tolakandro ny fotoanatsika fa hotononona aminareo ty ihany ny toerana fa de efa miomanytsika mampita amin'ny namana rehetra any hoe ifampiaraby itsika ifampirariso ary ifampizara vaovao pita aminareo mitoromarika ny baikipitolomana rehetra izahay satria ezaka amin'ny tenanay hiaraka amitsika ao anatin'zany fifampiarabana sy firaritso zany ka dia manatena nalamahitsy tanàna fa ho tonga maro ianareo amin'ny asabotsy hotononona iata eto ihany nao ampitaina amin'ny namana faniry ny toerana ny ora fandresahako anareo to hoe amin'ny 2 ora fa dia ho ampitaina aminareo eto ny toerana ka dia miandry ianareo analamahitsy tanàna tiako Madagasikara analamahitsy tanàna ny rehetrarehetra ny am'zany hoe fifaninanana masina mihina zay fa azo olona maro be anareo ka de tongava fa fotoanan'zao fiomanatsika amin'ny fifidianana indrindrandrindra ararotsika amin'ny fotoana ifampiarabatsika io anatin'izay ihany ko kompatanana koa andrapapise rapapisa eny amin'ny 5e arrondissement eny analamahitsy eny ihany koa dia kompatanana ho any namana torak' zany reo rehetrarehetra mihitsy moa fa de atao akapobeny am'izay indrindra ianareo mikarakara zay fifampiarabany zay kompatanana ho any analamahitsy tanàna manontolo zay no kompatanana nentina tia-panomboany fandarana fa dia natomboky namana faniry moa ny fandraisana anjara fitenenana manoloana nyreny fanagadrana atsojay fampitahorana fampirorona reny ny rahantsika nahita ny didina voaka ny sazy miantona 12 volana ho an'ny Clémence rariny irina izay tsara ny mampafantatra atsika rehetra fa loha lisitry ny TGV IRK tamin'ny fifidianana
mpanolotsaina ny tanàna izay natao niaraka tamin'ny fifidianana be ny tanàna zay tsara ho fantatry ny vahoaka manahoana moa zany a nefa fiarahan're olon'ireo ihany ko de toy ireny a nanaovana azy satria samy teny ny zavatra tsy mety eny fa navy ao anatiny ary ka tsy mety amin'ndrareo zay tsy mety amin'zay de mampalele toy izany nanaovana ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny teny nefa zava-marina avokoa ninambarany zany olom-boafidy zany ka de mampahery anao namana Clémence sady piraitan'ny razana ranabavy a ny amin'ny fahasahinao ka dia zay no anentanantsika rehetra ny ana sahitsika mijoro satria zay le politika rehefa mila mahataty zay eo amin'ny fitondrana mahataty tsikera rehefa tsy mahataty tsikera ajanony fa azany rafitra na ny rafi-pitsarana na ny mpitandro filaminana na inona endriny no entina manampim-bava ohatra amin'ny akapeny zay moa zany ny tena fomba natao teto tsy azo ekena ny toy izany ka araky ny teny namana faniry teo hoe tsy ho mandrakizay tsy mandrakizay ary tsy ho mandrakizay ny fipetrahanareo amin'ny toerana io fa anenenanareo indray ihany de milaza aminareo zay tena anenenanareo ary hovidinareo lafo tsy resaka valy faty ny resahako eto fa hoe afaka miara-miaina tsara tsika eny fa anisan'ny olona nanakorotana aza anisan'ny nampiroro ny pomba n'Andriamatoa marika Ravalomanana moa de lasa tenin'ndrareo rehetra ny ohatra hoe tsy aleo ve tsika mifampiresaka am'zay tsy aleo ve atsahatra ny herisetra tsy aleo ve atsahatra le fanakorotanana fa le korotana le vahoaka malagasy raha nametraka n'zany fehezam-boninkazo fahatsiarovana mariny mampahery ny fianakaviana rehetra zay nanana lavo na ratra tam'zany 7 febroary zany izahay eto amin'ny miara-manonjy MBS fa izao aza atao fitaovana politika lay vahoaka aza entina andrebirebena saim-bahoaka anafenana sy anakonana ny elokareo na tonga nyreny fa afatesan'olona sy olona lavo marobe reny fa tompona ndraikitra mivantana am'reny ianareo 100 isan-jato tam'reny olona lavo reny tamin'ny fa7 volana febroary ka tsy tokony hiverina tsony ny toy ireny tsy tokony hiveriny reny ka dia ao anatin'zay ko no mbola fa mbola hiverina am'zay tsika rehefa aveo resantsika zay fa makasika ny namana de mampahery manamafy mifamparezana eo any koa ny mahery lanto eo ro marobe voatazona ponja na mpandrara na mpanao politika na mpisitona lakolosy ary nenidony ry mahery lanto izay rampitaina zay tsy mbola nilaza koa zay tsy fitsarana rehefa tena diniana zavady mialatsiny am'saina tsy miangatra de misy fitanilana ny fandefasana ny olona any amponja ny fandefasana ry oloreo any ampitandro filaminana nefa misy ny mpiara-disy akaiky raha imetatra tsasa metatra miala n'lay filoam-pirenena sy le atokony n'lay mpitondra fa tsy tena tsy ankete mihitsy satria tsy misy le fisaraha-pahefana de voabaiko n'lay mpanatanteraka voabaiko n'lay atoko sy ny tompona andraikitry ny atokony n'lay mpitondra am'zao fotoana zao ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana amin'ny akapobeny za tsy milaza kosa hoe ratsy avokoa ianareo ao misy teanao tsara ihany ka misy ao fa tsy afa-mihetsika tsy afa-manona mena ambaniny mena de zay le zavatra tsy azo ekena ka de mbola mamerina izahay mamerina aminareo zay mitodika aminareo efa miantso ianareo fitoniana efa namaly izay nanao hoe zay mahandro fifidianana fa ho avy am'zany tsika rehefa aveo tsy anakorotana mihitsy izay sao de amorona anareo andriamantsy hoe tady anakorotana reto fa matahotra fifidianana tsia efa misongada nge izy azao matahotra zay indrindra ho avy antsika deputé fetra fa raiky zava-deotra zay fampidirana namana faniry inona no anomboatsika azy maromaro ny zavatra azytsika resahany eto fa de verina any aminao ny fitenena na mpanetana mpamakafaka mahay anao alefa asy namana fa matoky anao zay ny anomboatsika azy aloha anaovana ataotsika ao anatin'ny hoe tsetsatetsa tsy alitra zany satria nisy zavatra no azavaitsika mirahalahy tamin'ny herina nitondrantsika fanazavana nitondrantsika fanamariana nametrahantsika fanontaniana ho an'ny androm-panjakana izay tandrify izany zany satria ho isika nisy zavatra tsikaritrytsika tao anatin'le lalàna mife ny tetibolona 3 iny rehefa lany arak'zao reo zay ny andany azy teo anivon'ny anteny meram-pirenena nisy fantsina teninivon'ny anteny merandolona de nandany teo amin'nivon'ny anteny meram-pirenena de lanino maronisa zay moa fomba fiasa maronisa boîte aux lettres mandeha ho azy ny ao tsisy sakana de rehefa nalefa teny anivon'ny ACC ho amarinina de ara-dalàna de promulguena dia publiena eny anivon'ny journal officiel dika zay zany zavatra resahantsika arak'zany lalan'zany dia rehetrarehetra de afaka mijery ny lalàna zay lany eo anivon'ny anteny meram-pirenena
afaka mijery izy rehefa promulgue rehefa publie amin'ny journal officiel. Zany zany tsy sarotro zany, tsy hoe karohany zany, tsy hoe mbola ndeha hanaovana fangatahana lavitra be zany, fa accessible ho an'ny rehetra zany pour tous. Ho an'ny olom-pirenena ihany koa zany zay, aprisiana amina trangan-javatra ohatran'ireny zany, rehefa misy lalàna de azo atao mamantatra an'izany de mikaroka hoe aiza misy journal officiel zany na famoahan gazety officialy zay zava-dehibe ny publication zany. Ka tsika misy zavatra nresantsika tam'izay ny amin'ny raharahana TVA. De tam'izay moa tsika député Fetra nyresaka de nitondra fanazavana hoe zao le tsikaritritsika fa anatin'ny zavatra tsikaritritsika io misy tsy tokony hanombinana fa mazava ho azy andeha any amin'ilay hoe caisse de l'État amin'ny alalan'ilay hetra-panjakana impôt d'État makany amin'ilay caisse de l'État. Zay zavatra nyresantsika de nametrahantsika fanontaniana hoe tsy tsikaritry ny teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ve zany zay manara-maso hoe fanaraka ny lalam-panorenana araka ny lalàna ve itony trangan-javatrony, satria zavatra tsy azo anombinana lehetra zay makany amin'ny kitapo-mbolam-panjakana fa misy nandrimona lizy satria nisy texte voakitika tao anatin'izay. Tsy fikendrena manokana na andrakota na andrabe na amin'iza sy ny andraikitra iza sy ny sokajy ny iza sy ny sisa na sampandrarahana iza fa firesahana ny aminy hoe nandalo androm-panjakana mpanamarina lafo ny lalàna iny lalàna iny tsy voatsikaritra ve zany, satria ao anatin'le olona ny fahasiarana antsika am'izao fotoana zao no mbola misy indray fandrimbonana an'ilay volam-panjakana zay tokony ahafahana manao asa be. Zany no nitondrantsika ady hevitra député Fetra de zay le teneniko hoe tsetsatsetsatsaitra any hitondrantsika somary fanamariana lizy mba tsy handraisan'ny sasany ambolony fa mba hahatonga ny sasany andinika ihany koa, satria raha heverina fa isika olona tatana fanjakana de mba sary-pahady ihany amitsika izany resaka hoe fikirakirana ny volam-panjakana ary indrindra ny heverintsika de zay principe arahana de arahana, zay règle efa napetraka de tokony apetraka, teny zany eo anatrehan'izany principe sy ny règle député Fetra. Marina tokoa zay zany voalazany faniry rehetra zany satria zay de nieritreritra tsy hoe nieritreritra moa fa de anao mihitsy zany précision hitondra misy fanamariana misy précision hoentinay na de tsy mbola hiditra amin'ny atsipriany azy izahay mahakasika an'izay resaka lohahevitra nentinay teto ary fanamariana mahakasika ny LFI 2023 averiko ilay mandeha mahakasika nyny lalàna amin'ny feny teti-bola 3 iny no nresahanay miralahy anisan'ny resahanay miralahy tamin'ny herin'ny androany taoriany zay dia nisy ny fanehoan-kevitra nisy ny akony ary mihina fa tsy mampisy olana zany fa nisy no ny antso ireo solom-bavambahoaka namana hoe inona zany zavatra resahana izy miralahy ao amin'ny plateau amin'ny miara-manondy zany fa maninona zalahy no miteny an'izany nanatonatoraka zany ihany ko satria nisy za tsy hanony nanarina kosa solotena anisan'ny mpitarika syndicat avy ao amin'ilay sokajinasa voatonona tsy fidiny io averiko ina mandeha tsy fanaininay fa noho ny sokajinasa misy anareo voasoratra tao anatin'lay zavatra hitanay fa mifanohatra amin'ny lalàna velona mifanohatra ny lalàna amin'ny feny teti-bola mpanjakana sy ny tety volam-bahoaka de nisy fomba zay moa zany le fomba nitenina azy teto hoe misy resaka principe de non affectation misy zany fombafomba tsy afahana mandrimbona ozy izy na manafaniry teo ka mandefa n'iny vola iny ho atao tambokaramana atao allocation d'indemnité zay le resakay tsy te ilaza mihitsy izay mamerina ndray tsy hoe manamary tena kory izahay tsy te hiady aminareo izahay am'le sokajinasa solomavambahoaka izahay ary raha nylaza na manafaniry teo fa hitanay zany zay lay andraikitray amin'ny solom-bavambahoaka ny vahoaka malagasy de ny akamarony tsy manam-potoana amakina izany atota taratasy dossier ngeza be momba makasika ny loi de finance izany
izay amin'ny masolom-bavambahoaka anay a dia mamaky izany eo amin'ny toeran'ireny olona ireny mampafantatra azy mampafantatra o retany ho ren-danitra hoe ity misy tsy mety a amin'ny akapobeny zao aorinany tolo-kevitra zay fifampidinihana ataonay miaraka am'ireo manam-pahaizana miaraka aminay ary mino ahy ianareo fa maro zany de miteny ny zavatra tsy mety izay a araky ny teniko tsy manamary tena mihitsy zay ary mialatsiny aminareo fa tsy alatsiny aminareo izay vakinay fotsiny ho iaho a zay voasoratra tao anatin'le elefi zay de atreo ny resaka renay ary ao anatin'izay a ny fanamariana fa ny ho-kevitra ny resaka mandehna nivony zany vondrona sokajinasa izany eny fa na amin'ny pitarika ny syndicat nivonareo aza de ny fampiresaka tamin'ny tenanay ary tsy nanda fampiresaka izay manana ny heviny izy a manana ny hevitraiko izay najainay satria ny fampiresaka izay ary vonony zay ny fampiresaka fa izao ny zavatra tsy mety ao anatin'lay izy manjary misy manao faneho-kevitra soa ihany fa tsy nyrehetrarehetra na manafaniry misy tsirairay ao am tatasika amin'ny fitenin'ny tanora azy mitatasika manao hoe resahany namana faniry telo izy hoe zao ve ny olona hitondra atsika mbola tsy eo amin'ny fitondrana ary izy a de fa zao ny ataony azafady a ohatra ny adinreo raha naman'ireo fa solom-bavambahoaka angeny tenanay e ary mpamakafaka politika mpanao gazety ny namany eto akaiko adidinay a ny mampafantatra ny vahoaka ny zavatra tsy mety ary ny tena ny siblenay sy ny tifirinay voalohany tao anatiny de ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ireo mpanolotsaina avo mandrafitra n'zany a fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zany fa voatonona ho ay anareo satria voasaringotra ozy a voakitika ny zoron-dambanareo izy izy namana faniry de izao ara aminareo zany tsy tokony hiteny izay mialatsiny fa adidinay zany ary ndraiky isany meny lalam-panorenana anay ny mahagaganay dia manjary misy resaka ohatra menasy ao anatin'lay zavatra na aminay a na hoe tadiavina mafy hoe izany mpanolotsaina anay renay avokoa nge ny zavatra resahanareo any renay anefa izay nge tadidio fa ekena mety misy tombontsoa voakitikitika ao tadidio tsara fa misy tombontsoa voakitikitika ao ka rehefa tombontsoa amy tsy ara-drariny a amy tsy ara-dalàna iranatsiny amina iza na iza fa tsy maintsy tenenay satria mafisiko any ny teny namana fanirina anao ao anatin'zao contexte ao anatin'zao fotoana na vanim-potoana anana ny fanjakana olana ny am'ny resaka hoe vola hoentina miasa sy am'ny fitantanam-boly zao a no misy zavatra toy izany a voasoratra ao anatin'lay lalàna mifeny lalàna amin'ny feny teti-bola 3 aminareo zany tokony anginy izay renay daholo ana ny fivorinareo na nretrarehetra tsy maninona fomba anjavatra zany mety nisy tsy natsikaritra ianareo fi ny fitenenanareo kosa hoe droit efa akio satria zay tsy te hiditra am'le ady hevitra tsy ange tsy detrehitra hita am'le ady hevitra hoe iady saratria am'le sokajinasy ary tsy mialina neny avitsika ary tsy mialina ihany ko izy zavatra tokony hiditra zany aposinareo a fa ny zavatra tianay teny hoe aoka rea aoka tsy fanometsiny fa inona zany le andraikitray anginy zay manoloana ny zavatra tsy mety rehefa inona zay ianareo mahay zany fa tokony anginy zay am'ty fotoany ity de rehefa ny hafa de tokony hiteny izay zao ny mbola zavatra mafisiko aminareo aza manery anay ianareo amoaka ny artikla na le voasoratra ao mihitsy satria ohatraohatra zay fotsiny nge ny alavany ao mahavoatonona le sokajinasa misy anareo ary nisy olona avy ao anivonareo ihany na ao anivon'ny ministera ny fitantanam-boly io mahalala tsara eny hatrany amy ministera mihitsy fa mifanohatra am'izay le hoe fepetra am'le fitsipika na le hoe principe fondamentaux règle fondamentale ny amy fitantanana an'zay le hoe resaka lalàna mifeny teti-boly zay io zavatra natao io ka izao iaho averiko indray mandeha aza mifampatahotra tsy te hiady aminareo izay aseseny no ny tifirinay mazava angamba n'izay zavatra ray satria ka ino makona de hoe tsy azo ivalozana ary neny asese azo edikevitra foana mba hanatsarana ny hoavy zay manko zava-dehibe debite fetra satria raha mpiambina ny lalam-panorenana mipampanaja ny lalàna no ndraindray ary zay nge ny olana tamin'ny teo aloha ny vilana foana le lalàna teo aloha victime an'zany isika victime tamin'ny zavatra marobe tamin'ny fanjakana asesy ary tamin'ny voka-pifidiana victime tsika tamin'ny gouverneur victime tsika tamin'le resaka anisan'zany ohatra hoe organe institutionnel fa tsy manana zoany tany tony sy sisa de mba tsy te hanandratsy tsika
de miteny hoe atram'ireo vina ry fitsarana avy momba lalam-pandrenana vo mba tena hitsara araky ny tena hoe maha-constitutionnaliste anareo ianareo ka tena mba azo ianterany voaka malagasy an'le tena fantanina lehibe na de hoe tsy azo ivaloza na lisy kinona mony azo ataoko efa ioko duralexa seglexa le izy fa zao azo atao foana no mitondran'ny adevitra mba ho tsapandrehetra hoe tsy mamerina fahadsoana tahaka izao de be de fetra mialatsiny nanapaka kely fanamariana kely manko zay ka zay ka mifameno any ny zavatra ifampiresantsika amin'ny raha lahy satria hoe hitondrantsika fanamariana ny akony zany satria miezaka izahay mety misy ny fahadisoana keo resao aminay tsy maninona aitsio izahay raha tonga nisy tsy mariny reny zavatra voalazana ireny ary fa ny filazana avy eo sady oatra misy endrika menaso ao anatin'ilay izy tsy ho anay ihany na ho an'ny mpanao gazety na ny fiezahana hitady ilay mpanolotsaina na ireo mpanolotsaina izay miaraka aminay zafady fa izay zavatray raha sanatrianareo ka miditra am'izay de manery anay mbola amoaka satria zay nye mbola tsy ndresaka ary raha ny tokony ataonay zany any amin'ny mbola sombony aniny ao am'ireo mpiara-miombonantoka any amin'ny FMI any am'ireo sambandrarany firenena mikambana zay miara-miasa sy mpiara-miombonantoka amitsika zay ko nye mbola afaka mifampiresaka am'ireo lay syndicat fe any fampianarana any fanabiazana zay ko nye afaka fantatra reo ny tiako atongavana ampangino lay olonareo mirediredy reo ampangino aloha reo fa ACC aloha no hitanay fa tompona andraikitra mivantanato ary raha ilazy ianareo fa avantage efa droit akio laingy zany tsy mariny zany iza no sahipotra aminareo hiteny aminay fa efa avantage akio fa avantage vaovao io natao tao io ao anatin'ny tsy ara-dalàna ao anatin'ny tsy ara-dalàna hoy fa nefa na tsy nahita na tsy nahalala ny eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-parenana na nahita ihany fa nanao maso be tsy nahita na nahazo tsindry ny ray am'izay ny antony nahatonga azy nanao hoe araky ny lalam-panorenana ary tsy irery ny resantsika tamin'iny fotoana iny namana faniry resaka école resaka zavatra afitsika confessionnel zay indrindra zay makasika ny fofaranako mantsy ny amin'iny hoe jereo tsara raha tena say ianareo misy tsirairay fa za tsy tena tsy manometsiny ianareo ao anatin'zany syndicat-ny sokajinasa zay voatonona teo zay fa raha tena tianareo de andao ary ifanatrika na syndicat io na iza le misy tsirairay ao aminareo le mitatasika araky ny teniko teo dia ifanatriky tsika de avy ampiresaka tsika de ho porofonay aminareo fa avantage vaovao ao anatin'ny tsy ara-dalàna le saika omenanareo fa araky ny tena manao faniry tsy azo ivalozana ny didiny ACC any zany satria mifandray amina resaka hoe le ACC marina ave azo itokisana eny fa mety tonga hatrany amin'ny fanontaniana amin'ny fanatanterahana fifidianana sy famoahana ny voka-pifidianana definitiva résultat définitif ny fifidianana zany rehetra any misy ifandraisa amin'ny avokoa inona moa ny zavatra tady avitsika tsy ny hoe mba tena androsy le firenena mba tena tanytandalàna marina mba anjakany rara sy nisy ny arak' zay azo atao misy an'le atao hoe fanjakana tsara tantana zay amin'ny akapobe ny keny tia natongavany fa rehefa vilinareo le adevitra de azony atao koa manitatra le izy fa zao fotsiny aza mifampimenasy tena miteny aminareo zay aza mifampimenasy afezy ny olonareo efa misy tsy mety io ACC no tianay ho resahana na de atao hoe tsy azo ivalozana didiny satria mpanao politika ny tena tsy voatery agrégé en droit zay ny resantsika teto mety privatiste mety mahita izay mandinika mety reo le mpikambana amin'ny ACC maro no resaka spécialiste amin'ny resaka droit privé mety manana fahalalana ny sasany amin'ny resaka PDB na finance publique na inona fa mety administrateur civil tsy haitsony zay aminareo fa akapobe ny fomba fijerina ivelany zay de any ny tianay tondrana zay famaranako an'lay resakiny natao tamin'ny heriny iny de ny hoe afaka matoky an'zao ACC zao ve tsika ny am'zatratra zay atao eo le loi de règlement zay ny tiako atao teo tsy mampanina fotonoko ty gazety ty fa za mpifidy an'ity tsy manao publicité mitovitovy am'izay makasika ny loi de règlement ACC miaro ny mpangalabola mpanjakana tongano mankitsika io tongano tsika rehefa aveo dia mifandray ihany zay zavatra zay de toy izany député kely fotsiny mihitsy namana faniry hoe mitovitovy am'izay ihany mifandray ihany misy ifandraisany am'zay zavatra satria lasa voafitaka ange zany le mpiasa ao anatin'le sokajinaja nresantsika tamin'ny herinandro iny lasa voafitaka ianao satria nanatena tsy nisy nefa izao zany hosahinany ianareo hosahinany ianareo zavatra ataoko hoe zay efa raranony lalàna
ny finananareo azy sy ny fitsinjarana azy ny fandefasana azy a ho alefa ho atao allocation de indemnité-nareo zany zavatra ny fanontaniana apetraka aminareo ihany koa ka de arasanareo hinana moa de hano ara fa dia mbola ho avy ny fotoana zay raha ohatra mbola tadiavinareo le izy de mbola ho hitaritsika lavidavitra ny adihevitra ary tsara mba isin'zay le hoe tsy misy mipetraka ny lonolony tsy misy hoe izany ciblena manokana na mitifirina manokana fa zay manao sosikevitra aminareo hoe atsaro fa any amin'ny ACC ny tena tiany atongavana hoe nomena itsiny natao hoe tsy azo ivalozana ny didy zay navoaka ny namana ary itony zavatra ambarany gazety tony a de tokony hampisaina ny rehetra marina fa mbola tsy nivakiko tsara le votoatiny nanao lecture na diagonale député fetra fa misy zavatra manahirany eto zany zao zany zao a tsika de hoe nitarina indray ny tale général ny jirama le mpisolitoerana teo aloha ay le olona nefa efa nametrahana avis de recherche le olona nefa tohatry misy ST le olona nefa tohatry manana raharaha eny anivo ny fitsarana miady amin'ny kolikoly nefa mbola misy filakevim-pitantanana mbola manaiky amin'ny andraikiny zany zavatra manahirana zany hoe ahoana ny fomba fampiarana ny lalàna am'izay fotoana zay tsy asesendray ndresahako eto fa ny fomba fampiarana ny lalàna amin'ny akapobeny za tena misy zavatra tena hitanao hoe tena tsy normal mihitsy eto am'ty fireneny ty tampikeo misy tompona ndraiky mpanjakana amin'ny teny manao hoe atsahatra doely ny fotodrafitrasa fa hifantoko amin'ny sosialy tsika anao plan social de tsy vita amin'iny ny teniny fa ozy indray izy mbola précise faharoa hoe toromarika no maiko ministra atsahatra amin'ny fotodrafitrasa de anao sosialy sika zany zavatra tsy normal zany hoe hito le loi de finance zany ge azo antanina ny hevitry ny ACC ka raha manontany azany ndray de ozy izy ny ACC hoe zany resaka kabary fa ny zavatra tsy fantatry ny olona de zao ny kabary ny filohan'ny repoblika miendrika lalàna rehefa tokony tsy maintsy ampiarina miendrika didy mpanjakana mieritreritra didy mpanjakana mihitsy aza le 100 satria ny teny 100 de ozy ny teo amin'ny transport hoe efa zay miendrika didy mpanjakana ny kabary ny filohan'ny repoblika ary tsy lay mandeha le tamin'ny resaka transport zay resantsika zay fa zay mihitsy amin'ny akabeny de sahirana daholo tany amin'ny ministera rehetra tany efa mba nisy zavatra ny everina tokony natao nge député fetra zay voasoratra ao anatin'ny loi de finance zay ho amin'ny manahirana efa nisy engagement efa natao tany efa misy appel d'offre efa nandeha tany efa misy zavatra lancé tany de le entreprise amin'io mba ahoana ny fiainan'le entreprise amin'le filompirnena amin'ny kabary misy chef d'entreprise ao misy ingénieur ampiasaina ao anatin'le entreprise misy mpiasa birao ao misy ouvrier kely tsotra ao misy quincaillerie zay mety ho fournisseur nyreny entreprise reny tampoka tsahatra le asa de ahoana OPE sa tsy OPE reny entreprise reny zany zao zavatra farany aty ambany zany tiky zany de be da be ny touché am'ireny voakitika am'ireny kabary miteniteny fony reny nefa lalàna zany tsy fatao eran-tany zany io ny lalàna loi de finance de le filohan'ny repoblika fotsiny no miteny atsahatra le fotodrafitrasa de sahirana daholo le ao amin'ny ministera rehetrarehetra ny tena vonge anatin'le izy ty zany zao de le infrastructure le asa vavety ministera ny travaux publics le fantatrareo ny tiako tenenina am'zany fa misy momoa slay a atao anatin'le tanàna vaovao sy trano fonenana le nouvelle ville sy habitat sy lay andray an'lay jeu des îles zany zao de mbola fanontaniana mipetraka isika ty andray jeu des îles sa tsy andray jeu des îles député fetra raha ny tokony izy raha andray jeu des îles tsika aiza ny village des jeux ampy ve fotodrafitrasa andraisantsika an'zany tokony hanao fotodrafitrasa ve tsika tokony hanatsara ve tsika ny atao hoe fotodrafitrasa nge efa mandeha entretien de efa tafiditra am'zany réflexion tafiditra am'zany tsika tsy mbola miresaka am'le grand travaux sy nouvelle construction lalàny zany fa zao mangina manoloana zany ny ACC tokony manao rappel à l'ordre monsieur le président zay voasoratra de voasoratra tsy azonao atsahatra zany na de mikabary azy anao zay nge mba tadiavitsika député fetra zany tokoa faniry satria raha ny enitsika nanaraka ny atao hoe fionana reo lay nivon'ny fitonam-panjakana ny mpitondra isatsokajiny a
nanatitra fehzam-boninkazo fahatsiarovana an'ireo lavo tetsy ambotsoroa tetsy ambotsoroatra ny omaly iny nisy moa ny lavo a no nitifitra izay nataony ny miaramila mpiambina izany lapa zany lapa hoy aho a ary ny faritra mena indrindra ao anatina firenena ray ny faritra mena indrindra dia ny lapa-panjakana tona ambotsoroatra sy neny iavoloa tsy azo hidikidirana izaniza so de hiditra ato a de zaza mba hakasary tsia hiditra ato a fa mba zaza ny ranga mba hakasary na ohatra mba atao fahatsiarovana na mba izesizesy tiavako nanao selfie ato a tsia lapa-panjakana inona nefa ny nataon'ny sasany ho avy am'izay tsika valohara tondra olona teny ianareo de izao hodinganiko reo satria iverenako rehefa aveo mahakasika an'lay fampatsiaivana zay 4 taona lasa nahoana ny tonga tam'ireny isika ahoana ny fomba fijerinay fijeriko ireny faty olona ny kararana teny reny zao ara ny teny namana faniry teloha mahakasika amin'ny fotodrafitrasa teny ny filoam-pireneny midika didi-panjakana ve ireny dia ny toetoetra ny fomba fanaony retim-panaradia piso lelaka miteny tsy ampieverana miaro an'lay filoha nefa eo ny eo izy a dia manohitra ny zavatra amiteneny lay filoam-pirenena ohatra ray ty omaly ny arahantsika nahita na ho an'zay tsy nahita dia mba jerendreo mandeha ny tele ireo station isan-karazany reo fa nanana an'izay sary zay da avokoa ny teny ny filoam-pirenena zany nanao hoe miantso anareo a mba amela ny eloko reo ahoana moa fomba fiteny azy ny antso an'ireo maty havana sy ireo nanana avana lavo a tam'ireo etsika fitakina tam'y fafito ny volana febroary 2024 a mba amela eloka ho izy ireo nanao ratsy azy ny filoha andro rajoelona dia fa zao izy izy miroso hoy ny sasany a mitoy ny asa fampandrosoana ny firenena ary nisy ary nylaza atao fa tratra my 20 isan-jato ny tanjona sy ny vina zay napetrany de aloha zay novaliko tratra hoy izy a ozy le ranga anakiray mpanao politika zay tratra 20 isan-jato ny tanjona zany hoe mantry isika izao potika ny fotodrafitrasa alefa any amponja avokoa zay tsy mitovy hevitra na mpandrarana mpanao politika na mpisitona lakilosy any amin'ny tambazotra tserasera mijaly lay vahoaka tsy maharaka ny fiakarana ny vidim-piainana ny karama kely ny raha malagasy dia nefa misy samy laza fa tratra ny tanjona 20 isan-jato potika ny lalana eto an'ireny vohatra madagasikara eto Antananarivo zay ka izany namana faniry a izay ka ilay tanjony rareo a ny fampahantrana sy ny fanapotehana n'lay firenena fa 20 isan-jato zany hoe moli tombo zany le 20 isan-jato farany io ho faranany ho acheveny mihitsy isika ianareo isika malagasy satria zay ka zany a lay tanjondrareo hoe potehana amin'ny lafindrehetra ny fahalalahana ny fiarina ny asa ny fahalalahana amin'ny teny ny demokrasia sy ny sisa ny fotodrafitrasa zay anakiray fa ny tena nisan'ny loza anakiray ihany ko dia vo eo no miteny lay filoam-pirenena teny ambotsoroatra teny hoe aoka ianareo a tsy anaika ho ampidin'ny olona ny olom-boafidy a sy ny olom-boatendry todsuite après an'izay a manao fanambarana ilay sy olom-bavam-bahoaka niara voafidy taminay tamin'ny alala ny TGV miaraka am'le eo akaikinao mihitsy moa le olona efa niteneninay teto foana efa tsy nitsahatra ny tena io ny tena anisany mpanodikodina io mpanao kolokolo lehibe indrindra nefa tsisy nietsika ny bianco tsisy nietsika mpitandro filaminana tsy nietsika teo arinany tao izy nanao kaskety orange tondroko tsy maninona fantatro ny zavatra teneniko sy miprofeta am-pelatanako de teo le raha namana sy olom-bavam-bahoaka binômako moa ny fiteny azy fa nandray tsy tahiteny alizy eny e mpiara-miasa samy lany tamin'ny anarany atokony de zao ny teniny matoa aozy izy nanao soni ireny fitsipahapitokisany reny a de satria tsy mety a ny asan'le gouvernemanta taria amin'ny prime ministre fa ny teny nomaly ny tena loza dia matoa aozy izy ny sitona ny anarako tao anatiny reny soni nataoko tamin'izay 5 nanao sonia ametrahana fitsipahapitokisana ny gouvernemanta tarena Andriamatotsay de satria tsy na vitany any raiky nohony a ilay ministry ny polina mialatsiny fatona satria tsisy tsy malala raha matoa sofilira zay ny teneniny tao de matoa koa ao izy ny sitona ny anarako tao de satria ny filoam-pirenena no efa nanomboka nandray an-tanana tany ilaka est
andray an-tanana ny resaka ara sosialy fa tsy navitany aninona ilay ministra mponina mpaminany zany lay solom-bavambahoaka aloha satria ray volana mahery roa volana taorinina andaniana ny lalàna amin'ny feny teti-bola 3 no ny tenenany filoam-pirenena tany amin'ny fambolekazy zay nytarihany a tany ilaka esta no ny teneneny an'izay hoe ajanona ny fananganana sy ny fanaovana fotodrafitrasa fa irona kokoa ho any amin'ny sosialy isika de eo mahagaga n'ity solom-bavambahoaka namany ity tsy mitsahatra am'rediredy ianao ndre matoa namana solom-bavambahoaka mpaminany ve anao ahalala fa iteny rehefa any fambolekazo any ilakesta roa volana ty amina aorinany nandaniana izay lalàna amin'ny feteteboly zay hoe iteny toy izao a andre matofoloha efa nyrediredy ianao ndray mandeha mahakasika n'lay sakananao ny olona manana didi-pitsarana ary nentinao tany amy zandary de ianao niditra meloa tao amy zandary tao betongolo hoe nyteny tamiko ny filoam-pirenena fa tsy azo tanterahany didi-pitsarana io a atsahatra io efa tapitra andreo koro a efa trany amy fitsarana tampony no nazaon'le olona fandresena sy namme raison azy hatrany zay ny fomba n'le olona manodidina le filoam-pirenena de anjaratsika vahoaka no mieritreritra hoe mandra-parovintsika no entin'olona toy izany mifandray any am'le teniko teo aloha teo hoe tsy sanatria io amely sokajinasa fa miezaka fotsiny izay a vola mpanjakana fananam-bahoaka tsy fananam-pitondra io na tsy fananana sokajinasa anakiray fa volam-bahoaka io a de zay le asanay a matoy izahay miteny asa raha azonareo le tiana ho ambara tsy te hananga-pahavalo izay tsy te hanana fahavalo izay fa izay ko za tsy maintsy miteny ny zavatra hitanay tsy mety dia makasika niny teny iny ihany teny an-tanina reniny iny reny olona lavo maro reny hoe ahoana moa ny angano reny de fa niteny ihany namana faniry nanao hoe ndresahany kely ny fahinana ambyroapolo le alatsinainy mainty fa izy moa ny tompona andraikitra am'ireny ahoana moa ny hoe miangavy anareo amela eloko tsara zay satria ny soratra masina sy ny tompony nampianatra atsika n'izay le hoe tokony famela eloko ary tsika tsy tokony hifampitsara nareo no tsarainareo foana tena alefa nareo any amin'ny fitsarana bakio nareo ny mpitsara de midy any amponja mahazo sazy miantona fa izao ny mahagaga andre matofoloha tsy hoe nanao akanjo fotsy akory anareo mianakavy rehetra teo de lasa madito ny oram-panala zafady a fa raha ny tena izy mariny fitsaran'olombelona ndresahako ianareo ane ny tokony ho tsaraina voalohany naninona ny rahana teny re ny olo reny fa tsy nandeha teny ianao misy resaka nge nataon'ny prime ministre tam'izany fotoana ary toatrany tsisy hita ngery zalahy teo zany le olona tena naniraka ane ohatrany tsisy manaraka ao toatrany tavela tena le naniraka principal mihitsy député fetra manampy an'le zavatra tenenao a naniraka 26 janvier hoe ndeo tsika ho any anosy inge le mot d'ordre ho any anosy tsika nafaka an'le mpianatra rehefa tonga teo anosy nanomboka ny robaina ny rnm sy tvm nandao le olona tety andavamamby hoe mangatatsodrana aminareo ody de lasa ny olona nanao zay tia natao mandra-parivon'ny andro amby sivy sasany am'y 10 alina mbola misy fandrobana amby 1 alina aza fatsy tsy fakahitana tety amin'ny tana santerra maro be potika any mbs 7 février zay na tafondro na basy tsy ampemitra atsika zany izy nefa tsy hita de inona nataony omaly de izy miseho mitazona micro nefa izy tsy teo tamin'ny fotoana io fa naporisiany olona natao lafika zany nge tena manahirana tsy misy ireny faharatran'olona fahalavon'olona reny raha tsy nisy an'lay fivorinany konokononana le tsy maintsy mandatsatra tsy maintsy accusena tsy maintsy tadiavina anasoketana ndravalomana ho mpamon'olona criminel zany nahazo tamin'ny fotoanandro ananana profo daholo zany rehetrarehetra zany sary misy feo ary nisy fivorinany css na tonga zany rehetrarehetra zany de iny fanatanterahana exécution le réunion satria nisy réunion préparatoire iny natao tamin'ny 7 février iny de hoe any tanàna Tananarivo Ambotsirohatra fa de omena iny tanàna Tananarivo le olona mamehiry zay manko ny tsy azotsika en vertu de quoi oa le olona manendry premier ministre de hoe io nefitsany ny lampany premier ministre eny mahazo arivo maninona tsy teny nalefa le prime ministre fa fantatra de zao isible an'io mba hahafahana miprovoquer tir mba hahafahana mandatsatra mba hahafahana anamelohana andravalomanana hanafainganana ny fanongana mpanjakana zay ny tena marina indro tsy hita zany le olona 26 janvier iny tsy hita koa le olona 7 février fa ny telefona tamin'ny radio tsy miankina izy sady nitomany nikoretaka ozy namana zay nge le zavatra nitranga tsara ho fantatry mivoaka hoa le izy de ianao no milaza fa hoe makalaza
mahatsiaro na hoe raha tsy mipotra ny olona nataonareo lafika teny de mahavariana jerevako le sary olona tena tsy hitanao zany fantatra ny position any hoe taizy izy fa zao no nefa mahazo toerina anatin'le fanjakana izy marobe le olona ary zao mampimena izy da député fetra miovaova isa taona le olona le manaritra an'le voninkazo arakarakin'le frustration sy le déception le olona hitatsika oy na le pikambanao ny tsy tatsiny aiza zao le bande le ale vahoaka roso aloha mivahoaka roso aiza rehefa fanaposena efa miteny zao personane député topola général hoe tsy mahazo mihoatra an'io tsika na inona raha tsy mahazo mihoatra an'io tsika zao ny rozy io manambonahitra général se migama teo aloha no miteny mialatsiny personame mialatsiny fianakavia manonina azy satria zavatra goavambe ny zavatra nambarana tamin'ny fotoanandro io fa zao le olona tsy mahay nininona le olona te andrisika zavatra miteny aloha irosy mivaoka tsy hitan'le namana avy ao aveo izy tarika fikambanana sisisy ohatrohatran'izany le paprisika lehibe moa zany de mody mitomany fa zao matoa io président Ramakarivalo manana mbola afaka manasony firenena afaka mbola miresaka amin'ny vahoaka afaka mitsidika amin'ny vahoaka dikan'izany fantatry ny vahoaka manoloana n'ireny adalàna natao reny ny vary sy ny tsiparifary sarotra na mitahana an'le vahoaka malagasy am'izao namany niaraka amin'ny 2009 efa niova 2018 niaraka amin'ny 2009 2018 niova 2023 député fetra de raha nijeritsika an'le sary fa taiza koa tony fantatra ihany na le an'ry rakoto hoe taizy tony tamin'ny fotoanandro taizy tony misy jejeto manao selfie nge mamaky andrareo hoe manao selfie mamaky andrareo de mampime miala eo de tonga de mamboly azo tonga de mikorana be fa nga tsy andro fahatsiarovana andray tokony mba mangingina tokony mba mipetrapetraka any am'izay misy azy ihany fotoam-bavaka ary ny tokony natao lasa izy menakavy ny azakazaka tamin'ny masondray tany ndray namboly azo aloha tsy sy maharatsy mifamboloika azo fa maninona raha nitady daty hafa fa natsindrinao tamin'ilay 7 février zay nisy raha latsaka hoy ianareo tsy nisy iny raha tsy mitetateta nandefa olona teny ambotsiroatra tsarovanriany zay député fetra alohany amaliko an'izay sy anoizako an'izay faneo-kevitry namana faniry zay a de verenao kely aloha makasika an'ilay solom-bavambahoaka alohan'ny tena tsy resaka azy fa tsy matiko lolo mihitsy zany lay fomba fanao ny retim-pomba ny fitondrany indrindra hoe iny solom-bavambahoaka vao miboribory tany fahadimy iny ny tenino ia de hoe ny fandraisan'ny filoham-pirenena an-tanana izay sosialim-bahoaka zay hoy izy a no antony ny amorany a sy nanesorany soniany a tao anatin'ilay fitsipahapitokisana araky ny teniko teo a averiko ndray mandeha ho azon'le mpanaraka ny fandatsara 7 décembre ny le motion de censure dia 7 décembre de fa le firenena vilany tena roa volana latsaka ty aorina ka zay ny eo ale tiako tenenina eto roa volana latsaka kely atena le fambole manao fofo mazy fa mbola kely mantsika le fofo mazy mitovy ihany izy menakavy ka zay de izao le solom-bavambahoaka ihany tiako resahana zay hoy ny antony sitomany sy nanesorany soniany roa volana latsaka tena zany no nysitomony ny soniany sa naminany izy a medara zany azafady indrindra mba manao fitenina anjely zany fa manomboka anao ina mararinao ia de izao efa niverimberina tao zay resaky zay ary samy tena efa ny député TGV IRD a no tena tompo-kevitra tamin'iny fitsipahapitokisana iny ry zareo ho iaho a fomba hoana ary moa zany ny sitomana sy nanesorany soniany fa mazava be ny voalaza andre matosolom-bavambahoaka boribory tany fahadimy tamin'ny anaran'ny TGV fa tsy azo sitominy io amin'ny andininy fadimy amy 50 am'zato ka hatramin'ny ray soronjato amin'ny fitsipika anatiny zay nahazo zahoana fakatoavana ny amin'iny mifanaraka fifanarany amy lalam-pandrenona hoe avy any amin'ny ACC io fa tsy azo sitomina intsony rehefa une fois tafapetraka eo anivon'ny bromaritra eny anivony bromaritra zay tariany ramatoa filohan'ny antemera-pirenena tsy azo anampiana ny anarana tsy azo anesorana ihany ko le anarana ka inona moa zany andre matosolo-mavambahoaka lay hoe tsy nahavita ny ministry ny mponina de niemotra ianao a satria nilaza koa tany ilaka est ny filoha-pirenena de izay ny antony sitomanao ny anaranao a tao anatin'ilay izy resaka dessin animé fofo mazy tsy hainao itsony zany ny olona olom-boafidy zany mialatsiny ary vahoaka malagasy ny eny amboribory tany fahadimy fa toy zany ny olona ny fiditsika ny fidinareo moa zany mialatsiny ava tsy ny fiditsika
ataoko hoe isika satria amin'ny mahasamy mamalagasy samymponina eny amin'ny boribory tany fahadimy eny izahay de zay iny zany tiako hoe mba hisaitsaina anareo hoe manahoana lay olona manodidina n'lay filoam-pirenena manahoana toy ireny a ao raha SMMC a ao lay ministra tompon'ny anao manjery mpanjakana ao ry gouvernora zay tany amin'ny primaire ny anarana fa hoe ajao lay sainam-pirenena sy nihira-pirenena de mijoro mahitsy de manala satroka misy fijoroana tsara mihitsy io a tena mijoro tsara mihitsy ny tanana inona nhitantsika teny tam'lay fitsenana zay mbola vadika politika namana faniry sy mpiaino ajaina miaraka am'lay casquette orange andre mato gouvernora izay gouvernora ny andraikitra na metrahana azy aloha manao keloatra zao le casquette manao keloatra zao anatin'le hira-pirenena manoatra zao ny tanindrazanay mana tena de nanala aloha efa tena nandeha elana izy zay vao nanao kely ohatrany zao satria nanala ny teo akaiky iny ngamera nalala n'lay bony ngamera zany tompona andraiky mpanjakana ary mpanangatsaina isakalatsinainy raha ny tokony ho izy mety zay tena hoe manontany zany tany amin'ny primaire ve anareo sa tsy tany sa tonga de nandingana taty amin'ny secondaire fa tany nampianarana an'zany a ampianarana ny hira-pirenena ampianarana ny fijoro a esorona ny satroka tsy miresaka mahitsy tsara amin'ny eo aloha sy ny aoriana sy ny ato amin'ny akavy sy ny akavanana fa ny tena mbola azo anampina zay aloha sy itsika sira kely efa tsy ara-dalàna ilay rangah io a ao amin'ny nanendrena azy a ho gouvernora satria tokony lehibe ny faritra no tokony fidina jerefa am'zany nge lay ataoko hoe fifandimbiasana tsy fanarahan-dalàna de reny a reny ny santionany de azagaky tsika raha zao ny mahazo atsika azagaky tsika raha zao ny mahazo ny firenena sy ny fahorin'ny malagasy tsy mandatsa akory hoe mieritreretany amin'ny manaraka mijoro sa i mijoro iaro ny zo atsika iaro a fa firenena iombonany ity ary ny iombonana ny eto a dia zotsika ny miteny a milaza amitsy mety namana faniry zay ny am mahakasika an'iny iny teny moa isa misy adiny ve nakasika an'lay teny eny misy kely any fa de ampy angamban'zay aloha satria de mampahery reo fianakaviana ny arambona fa manaraka na izanina zany a eritrerety tsara eritrerety tsara fa manahirana tato dia maranako azy a iny atao hoe condamnation azony CM Clémence iny lazay ny fa manakorotana ary miteny dolo izy mianakavy ary sénateur ary député ny olona olomboatery ao anatin'ny fitondrana io manao hoe leo korotana le vahoaka malagasy zay mihitsy ny fitenindrareo a efa leo korotana efa tsy mila korotana tsony ny vahoaka malagasy midika an'zay a na tsy netretranao korotana ary izay teny ivon'tiky madagasikara sy ny fanoerana de zao nytindrareo ambara am'ireny ny korotana natao farany teo de iny zany a ny tokony farany le nataonay le nataonareo tamy 7 nanao fihetsiketsehana an-dalambe anareo a nanakandalany nareo teo anoloana ny gara tsy navelanareo nidirana tsony miditra n'iny aveny iny teo amin'ny arkady a nandeha nandroba ny aingy aveo fandrobana ny tranony andriamato toboklama amy rakoto arivelo andriamato moxa ny filoam-poky tany anala mahitsy tanàna marobe ny fandrobana natao tao anatin'ireny ary be deabe sy andriamato miaratsiny fa ny solom-bavambahoaka teo alohany dimbiasako teo am'boribory tany fahadimy nisy mpitarika tiky madagasikara any keo filohan'ny sena tamy fotoanandro koa tratra fampirorona ministra tam'zany fotoana ary mitantara amiko le anisan'ny mpandroba nandory io izy a fa raha tsy teo voaroba ianao fetra de mametra kely ola velonaina somatsara eny fa any anareo tam'zany fotoana zany nampanatenaina an'le varidimanjato ny kilao zao ny kapoka ara tsy azon'zay fa avoroeny am'zay a ny kapoka ambary a arivo ariary mahery am'zao fotoana zao arivo de manjatsy 2 arivo ny litatra menaka tam'zany nampanatenainy fiainanao ny lanja miakatra fa nanahoana le karama hoe mahavelona ve ny karama mahafapo ve ny jirama makatsy makary ve ry zavatry aizy zany zavatra rehetra zany ry vahoaka malagasy a araky ny teniko teo tady di tsara ny teny le ranga ny teniteny ambotsy roatra omaly a fa tratra amy 20 isan-jato izy a ny vina sy ny tanjona napetraka ny filoam-pirenena zao ny iainanareo de zao ny samy teny lay piso lelaka tena tsy matahoatra an'andriamanitra miteny hoe lavady tratra 20 isan-jato ony a ny tanjona dikan'zay a le fampahatrana atsika fampahoriana atsika io tratra io misy anamarina atsika an'zay misy anamarina atsika an'zay misy manko député fetra alefa mifaly eo le izy a resaka tanàna
satria zao ty ray ty fotsiny nentintsika amin'izy député fetra tamin'ny fampelezan-kevitra mikasika na vision na resaka logement sociaux de hoe nampanantena 50 000 logement ny fitondram-panjakana fa zao itsika de mba hainkotikôty ihany fa zao tsy mampaninona atsika fa le ministre de nanao miakolompako ohatra n'le filohan'ny republika tany ilakaizy tavatomandry hoe mamotika an'ty firenena ity de zay politika mpanao politika izy zany sur zareo zany de zao nataon'le ministre satria fantatra fa tsy possible nyteny koa le filohan'ny republika hoe tsisy foto-dravitra asa tao de io zany tiara mbola adevitra 1902 logement ozy izy no vita tamin'ireo trano efatralina logement na 40 000 logement 50 aloha zany ny antsika 50 000 logement nampanantenay no vitaina inotsika tsara tsy ho tratra aloha atreto io 40 000 logement io satria be de be ny malagasy tsy afaka manjifa ny trano nohony tsy fananana fahafamividy ka tsy mampariska ireo mpiaramonimananika amin'ny fanondrenana trano andraso aloha 40 000 aloha sa 50 000 de raha 1902 mbola azo verifieny zany aiza daholo zany zay mbola mahita zavatra hafa mety ho latsaky zay fa io zany vitanareo donc ny 50% 40 000 20 000 ny 25% 20 000 40 000 10 000 de 4% zany io 1902 vitanareo io zay mbola tsy marina mbola metrahantsika doto de aiza ny 80% travaux réalisenareo an'izany izao ary le tanàna lazainareo fa atao tanto Madagasikara ane io ahoana ny resaka teo anivon'ny hélicoptère ary nanambara fa misy hélicoptère tokony ho avy nge tamin'ty taony ty aiza le izy nisy bus koa de ndrasondray mbola lefa mifaly ito zany zao de hoe nonony hoe fa efa mividy dikan'izany nge miakatra le fiainana nenahatra le vaoka sahirana le olona de ty ndray alefa mifaly ny ray momba n'le bus zao ndray mivavao ty le izy ka bus moderne ozy izy arivo tsy neto tonga nambara indray fa tsy mifanaraka amin'ny solika eto moa tena misy fanazavany le ministre any le hoe tsy compatible zany le carburant am'lay motera zany carburant tamitsika zany le ratsy ambony le hoe solika mitapoka zany mbola ratsy zany le solika le vidinenantsika zany mbola tsy normal zany de le mpanohatra aloha manafatra an'le solika de zao zany le fomba nle am'le hoe satria niteniteny foana de tsy maintsy mamono hafa zay le izy tsika tsy mametsiny mihitsy amin'ny ministre ny transport satria any aminy miangona ny rihatra de tsy maintsy mitady alehibe inona ary ny zavatra argumenteny an'io zavatra io hoe tsy possible le bus arivo isa ny tena marina nge tokony misy étude alohan'ny teny zavatra anankiray filohan'ny republika de narahan'lay dircom izy de aveo le dircom hoe na ny filoam-pirenena na ny tenako tsy nampanantena mihitsy nefa de nanao fanambarana ofisialy to amin'ny lampam-panjakana dircom milaza fa ho tonga mialohan'ny farantaona le izy ohatra zany le fomba fitantananareo an'le firenena ohatra zao le fiainan'le firenena isan'andro san'andro matotsika miresaka am'izao manko député fetra maninontsika miresaka azy de te ilaza foantsika isan'andro san'andro fa reto olo reto dia tsy natokana hitondra fanjakana fa zao ny olana natokana izy mpanobizina fotsiny de tsy aty amin'ny fanjakana mety mpanobizina fa any amin'ny tontolo ny fandrarana any ambadika any nampanantenanareo fa avy telo eny ny vany raha o mifaly ny sary de arotsay ohatrinona ny vidiny vany am'izao fotoana zao ary jerevony grevy tamy maroantsetra filaharana taony trampokon'olona zareo nanao kabary maroantsetra enano nampanantena aminay de nomena fitokisana ianao monsieur le président ozy izy fa maninony zay nataonao ohatran'izao zay ny fandikanana ny zavatra nambaran'izy ireo de ianao ve de miteny fa tratra valopolo isanjato fa nga niakatra avy telo eo ny prix amin'ny vanille na lanjorofo sava atsinanana atsimo atsinanana ny grevy tany ny lahatra ny tany mananara vita omaly ny ultimatum 7 février nataon'ny député ny lavany sy ny mpambolo lavany tany sambava mbola miandry zany tsika zao hoe inona fanapaha-kevitra raisindrareo nietsika maroantsetra
de samy tevinareo fa 80%. Le ministry ny lalana de miteny eo amin'ny 1000 kilomètre reo sa firy izay tsaroko tsara misy fandarina manokana député fetra ny resahany am'izay na ataoko hoe 1500 kilomètre reo angamba ny lalana vitandrareo. Président Macaravalmana aloha 9200 ary mbola misy milalalala manja be vao nandehanany député fetra tany etapony orombesiny rehetrarehetra tany nakanaka rivotra tsara mihitsy nasokozako manja de manja firy mba vitanareo nefa nampanantena hoe ny lalany eto Madagasikara 50 000 kilomètre zany fa ny azo andehanana an'ireo de tsy misy afa-jova tokony 30 000 kilomètre ny praticable de zao tsika tokony hanomboatra lalana etrao fa firy zany ny vitanareo amin'le lalana zany ia nytaliana an'le 80% anty statistika vinananareo ty de ohatry ny olona tsy mahay manisa ihany nareo ka aiza moa tsy ho 80% statistika tianareo sakabe loko 16 plus 3 égale 19 ary nena 18 ary nenareko 10 fois 100 ary 10 000 nenareko sy ny 89 plus 15 ary 100 zany tao daholo tsy le izy ange amin'ny matematika vao diso ny aty ambany ny any ambony nitarika rehetrarehetra fahadiso ny aty ambany mandiso compte député fotra lizy afetra de eo mahagaga atsika fihinarany resahan'retolo reto mba normal zara nga tena rehefa mahita an'izy député fetra disa hoe ohatra ny tsy mahita mpitondra normal za mihitsy tena ohatra ny mpitondratry ny tsy haiko hoe dessin animé ve mpitondratry ny tena ohatra ny zazasa ahoana ianao no miteny izy ozy le namazay mapa esaky mandray micro le rangaha io de tena matahotra mihitsy inandray ary teneny rapres izy rangaha mpiaradia aminy fa hoana lesy tsy tena mangovotra mihitsy de teo farandray zany de hoe tsy avy ny orana fa nateke fo mazy fo de tsy la ahoana ary zany zazakely milalao tsikonina sy manao tsobato any mampiady voninkazo any manao tatara manao kapsily manao joueur no miteny azany foa tsy lalao vato de manao tatara vato sy angany ve tsisa le filopirenena mba hafahafa ihany député fetra anatin'ny zay le tsy fahamatorana ny resantsika nisy teto misy fiteny avany tamatavy avany Tomasina sy any amin'ny faritrano manao hoe manam-panahy marina ve lay olona tsy resakytsika zay diplôma ananany na mety ananany ihany na zay formation anarahany tany fa ho an'ny rehetra ty hoe manam-panahy ve lay mpitondra atsika de anjaratsika no mamaly satria tena hoe 80% aloha ino no maranako an'lay fanehoan-kevitra eto sy ny fandraisako anjara namana faniry hoe ny pisolelaka pampijabaka vahoaka toy ireny mpanao politika milaza fa tanteraka amin'ny 20 isan-jato ny vina zay napetraka ny filoam-pirenena na tonga amin'ny teny hoe vinana fampahantrana vinana fampahoriana de tena tanteraka reo tokoa zany hoe mbola hitombo le fahoriana le vahoaka malagasy mbola hitombo le fahasairanana sy le fahantrana fa de miomany isika vahoaka malagasy fa arak' le tenindreo le nanatitra voninkazo teo nisolelaka nyrediredina lay solombavam-bahoaka ny ara voafidy tamin'ny tenanay teny amboribory tany fahadimy izay maminany efa rovolana hoy aho lefa lany ny lalàna amin'ny feny tetibola reny nataon'ny ACC nanonao maso be tsy mahita manoloana na fanitsakitsahana lalàna velona amin'ny fampidirana an'ireny taonana lalàna amin'ny feny tetibola de anjaratsika no mieritreritra anjaratsika no misaitsaina hoe mbola avelatsika oentin'ny olona toy izao ve ty fireneny ty eo am-pilatanatsika ny safidy ry vahoaka malagasy miomana isika ny amin'ny fifidianana rehetra zay ho avy tsy mpanakorotana ny tiako Madagasikara fa mieritreritra ny zay le hoe hitondra ny fahaiza-manaony fahaiza-manao zay tarian'ny président Ravalmana ny traikefa efa nasehoany sy ny zava-bita efa tsara nasehoany nataony nanitsy ary misy ny tokony ahitsy fa de zay ny teninay namana faniry efa io moa io ambadikina mafana de mifaranako am'izay ny fandraisana anjara fitenenako teto ny orako efa mara ty anatin'ny tokony efa marana anazy ka dia mametraka ny firaritsoa mampahery atsika rehetra ao anatin'izay betsaka anjandra tiany resana nefa voafetra ny fotoana ka dia mametraka ny veloma mandrapiresaka ary mirarosoa mampahery atsika rehetra am'izao fiainana manahiran'izao dia amin'ny fotoana manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy tena marana atsika azy député fetra zany dia maromaro ny
vaovao mandeha ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo ny prakitra raha manambanambana andray satria tsy mbola voaray ara-dalàna zao ny araka reo fampanantenana samihafa reo mpanao asa amin'ny fanjakana reo fournisseur zany zay mbola mba mitaky ny anjara ny ary lozika zany satria ohatra ny service feretrarehetra vita ny asa de tokony pahena pahena ozy izy zalany tanàna zany tokony mba pahena kosa le olona e ahoana tsy pahenareo le olona miandretry nle fera ndray zany reo hoe firy-taona hitolona eo anoloan'ny travaux publique le entreprise zanatany ny asa tamin'ny fera tsy mbola voaloha ny vola mandraky ty ny androany marobe mbola tsy voaloha nefa matymaty naratra narary moa ny tiako tenenina am'zany ny hidropitaly misy voafonja misy de tena voatery ny varim-pananana tsy fidy manokana de andrasany ohatran'izany ndray ve reto ato aminay fournisseur reto ny mbola mitaky ny volany any amin'ny FCE sy ny rehetrarehetra any tsy fakahitany na manao plan na redressement nareo tao arina nylay lomasinina kitoto tsisy frein zay nampidirinareo teto Madagasikara zany ny zavatra nitranga rehetrarehetra teo zany de betsaka moa tsika efa mandeha io ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any mitaraina ny lavanisy ny karazana ny teny an'izany tsika mba ho tsapan'le fitondram-panjakana ny amin'ny hoe aza de manao didotsony mba manaova profil ba tsy mahafatiny manetry tena hoe misy zavatra kosa tena tsy vitatsika misy zavatra tokony tsy tafavoaka atsika inona ny tokony atao gaza miteny aminareo hoe zarao aminay fanjakana fandao amboary ny fomba fitantananareo efa kely sisa lizy amaranako alizy de zao avoainy daty mpifidianana aza fihinna ao anaty poketra anareo ao anaty cartable anareo ao anaty valise diplomatique anareo ao anaty tiroir anareo tsaratare ao le daty mpifidianana mba hanaovanady akafetsena fa avoay ary mitodika am'izay mieritreritra candidat retsika mba hitaky an'izany satria mila fiomanana ny fitantanana firenena mila mahafantatra koa ny vahoaka hoe iza daholo reo candidat fa tsy amin'ny vanim-potoana fampilezakevitra vo isafidy fa mila hainy meloa zany natao hoe pré-campagne ary ny seniko mila manana fikarakarana tsara mila avoaka amin'ny tableau eny am'ireny birao andatsaham-bato reny eny amin'ny tranopokotany trampokon'olona ny liste ny bureau de vote sy ny liste mifidy ilaina mahafantatra an'izany ahoana ny carnet mpifidianana araky ny protocole ny sadek tokony isy sary mba elana n'le bureau fictif elana n'le doublon sy ny sisa ho hitanto mota mbola samiandry zany fa dia netritsika zay adevitray afahantsika ho tonga ny manaraka indray député fetra de makasitraka atsika nanaraka ity fandaharany ity misaotra tompola makatelona tompoko vavy